Eny ary tompolasy tompovavy nomen'ilay nahary herinandro vaovao indray isika amin'izao alatsinainy 2 novambra 2024 izao dia anterina ny rahabaombam-pirarintso ho antsika menakavy aloha na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina ao anatin'ity fandarana miara-manonja ity mainga eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada ary ny tambanjotra serasera maro samihafa afaka manaparitaka izany. Iaraka eto isika mandritra ny ora roa mahery izay iarahana amin'ny mpamakafaka ny raharam-pirenena eo ny namana fanirira zafy manatany eo ihany koa ny solombava-bahoaka izay mbola hiakatsehatra eo fa ny faniriana dia ny hoe mba aharitra hatramin'ny farany isika mianakavy amin'izany fandarana miara-manonja mainga eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada izany. Inona moa no resahana eto? Inona moa no fakafakaina eto? Tsy inona kory fa ny fiainantsika mianakavy ihany. Tsy misy zavatra foronina fa ny iainantsika isanandro saingy ao anatin'izay dia misy ny mety manjavozavo amintsika, misy ny mety tsy fantatsika noho ny antony maro samihafa fa dia eto isika mahita izy araka ny fomba fiteny io izany. Zay ary no hoe tompolasy tompovavy fa efa eto kaikoeka fanirira zafy manatany dia tondra ihany koa izy ny famitinana aloha ny 7 ora ny tamin'ny ny farany herinandro iny avy eo miroso tsikelikely sika ao anatin'ny votoatin'ny resaka sy ny votoatin'ny raharaha eto amin'ity miara-manonja MBS Radio Mada ity. Fanirira zafy manatany miarabanao ndao ary zatsisy. Miarabanao Rina Rabe Mananjara dia miaraba ny teknisiana sy ireo mpiara manonja amintsika amin'ity alatsinainy fa 20 ny volana novambra 2024 ity. Miaraba ihany koa isika rehetra izay any andafiny rikany ny eto an-tanindrazana sy izay rehetra afaka mandray izao fandarina miara-manonja izao ka andrenesantsika ireo lafim-baovao sy fanadidina. Zara fahalalana ihany koa izay ifampitana amintsika menakavy amin'ity alatsinainy fa 20 volana novambra ity. Ny anomboantsika ny 7 ora angamba Rina satria ny zoma moa tsika no tafaradalana farany teto dia eto indray tsika androany alatsinainy dikan'izay zany dia ny sabotsy sy ny lahady dia nisy ny vaovao maromaro izay niparitaka ka mendrika ihany ny hifampiresahana ho an'ny mpijery sy ny mpiaino amin'izao alatsinainy izao. Ka ny anomboantsika zany dia ny fidinana ny filoha nasionaly antoko-tika Madagasikara moa zany sy ny président Marc Ravalomanana teny amin'ny tsena ny petite vitesse teny satria dia nanana fotoana mba nahafahana ny vidy zavatra, ny tafa, ny vatana tamin'ireo mpivarotra izy, tamin'ireo olom-pirenena teny amin'izay nalehanteny zany ka tamin'izay no nahafantaran-javatra maro. Taky ny efa mahazatra moa zany dia hoe faly ny vahoaka mahita ny filoha Marc Ravalomanana, faly ny vahoaka mitafa amin'ny filoha Marc Ravalomanana. Izy moa lay tsy miafahafy iny dia manao izay fividianana amin'ny mety efa mba noeritreretiny zany ao anatin'izay hoe fidinana ifotony eny amin'ny tsena izay fa manokatra ny tafa ihany koa amin'ireo mpivarotra sy ireo vahoaka izay mifanojo azy eny amin'ny lalana eny. Raha fitinana Rina Rabe Mananjara ny resaka sy ny fifanakaloza ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo olon-tsotra sy ireo mpivarotra dia ny hoe mafy ny fiainana ary dia tena very tanteraka ilay efa mba zavatra fandrosoana azo n'ireo vahoaka malagasy teo aloha zany nandritra ny fotoana nitondran'ny président Marc Ravalomanana ny firenena zany tena nitaraina tamin'ny président ny vahoaka hoe tena hafa ny zavatra tamin'ny tantanana ho azy ny fandehan'ny fiainan'ny firenena sy ny fiainanay ho ireo olon-tsotra fa rehefa mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tena valala voatango, tena sahirana tsy mahita izay ho arapaka sy ho raisina ny vahoaka. Ary dia ny filoha moa dia niteny mihitsy ny amin'ny hoe tsapako izy ny président Marc Ravalomanana ny fahoren'ny vahoaka malagasy ary iaraha-miaina le izy, iaraha-mahita le izy ary ny isam-batan'olona dia miaina an'izany hamafisan'izany isanandro arak'izay ahitantsika amin'ny sary izay alefan'ny namana teknisiana ao ambadika ity feo izay resahantsika ity zany. Ny zavatra azy tsoana ao anatin'izao fotsiny angamba ny teny amin'ny hoe efa manomboka mahay makalesona ny vahoaka malagasy ary mahafantatra amin'izay ny amin'ny hoe inona no
antenaina ho an'ny rapitsony zao Madagasikara zao ary aiza no ametrahana ny tongotra sy ny tanana raha ohatra ka efa mbiakoditra ny fahantrana zay iaina ny firenena amin'izao fotoana izao. Faharoa dia fahombiazana tanteraka Rina Rabemananjara ho antsika mpijery ho antsika mpiaino ny fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara na ny redynamisation ny antoko tiako Madagasikara zay no tanterahana tetsy amin'ny QG Belair zany ho amin'ny boriboritany fahatelo tamin'ny sabotsy teo ihany. Ny fokotany 430 no nanana anireo solitena niatrika izany fameloma maso ny antoko tima izany ary dia niverina tao ambala avokoa reo teo aloha zany indrindrandrindra reo bekotro marolatra sy ny taranaka izy ireo zay mampiroborobo zany antoko tiako Madagasikara izany fa tao ihany koa reo mpikambana vaovao ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara zay nanatevin-darana ao anatin'izao fameloma maso izao sy ireo tanora aty aoriana zany anatevin-darana ihany koa ny antoko tiako Madagasikara ao anatin'izany boriboritany fahatelo izany. Ny birao politika ny antoko tiako Madagasikara zay nitarihan'ny Front National dia tena toerana nitarihan'ny président Marc Ravalomanina zany rehefa avy niantsena teny amin'ny petite vitesse teny izy dia niazo ity fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara ity. Ny solomavomboaka ihany koa dia marobe no nifanotrona tamin'ny solomavomboaka zay distima mitarika ny distrika tiako Madagasikara boriboritany fahatelo dia ny solomavomboaka feno Ralambomanana izay arabaina zany na vita izay hetsika lehibe izay ho an'ny antoko tiako Madagasikara ao anatin'ity boriboritany fahatelo tena hiboka zay mpikatroka tima zay tena toerana ary rehefa vita moa reo kabary samihafa zay mbola iverena ny député Géry Randriambolaina voafidy tao amin'ny distrika Navaradrano Rina Rabemananjara rehefa aveo ny akony tena toerana dia nisy ny fiaraha-misakafo sy ny nofokena mitam-pihavanana no maniny tima boriboritany fahatelo ho an'ireo mpikatroka sy vahiny nasaina tamin'ny sabotsy teo izany. Sabotsy teo ihany koa dia nanao ny azy ny fokotany ano sady voalohany sy faharoa sy Ambohibarikely ato anatin'ny boriboritany fahaefatra zay antarihany député Rambosalama Emilien zany mandeha de mandeha zay fameloma maso zay na ny avany amin'ny faritany na ny eto an-toerana ho tanterina antsika araky ny fivoarany zava-misy. Akoatr'izay Rina dia nivoaka ny didy mpanjakana zany tamin'ny sabotsy teo ihany mameno ho sivy ireo mpikambana nivonivo meram-pirenena maleo tena misana amin'ny fifidianana na ny CENI zany 7 no efa voatendry arak'ilay fifidianana zay no tanterahandro ratsana samihafa izany ny ampy roa zany satria dia nisy ny fisafidianana faharoa indray teo anivon'ny fitsarana tampony ary famendrena ny izay solitena ny anivon'ny fiadinan'ny Repoblika ka ny eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika dia Andriamatoa Dama Andrianarsedo Retafa Arsène zay no nisafidiny ny filoham-pirenena zany ho solitenany ao anatin' zany CENI vaovao izany. Ary Andriamatoa Randrianaivro Nantoana Tina Ifanomezatsoa no solitena ny fitsarana tampony dia navoaka ho didy mpanjakana tamin'ny alalan'ny décret zany izay fanenjena samihafa izay. Itondrantsika fanadihadihana izy ity satria dia mbola iray tarika na indray mira n'ilay azo raisina fa tsy mitombona ihany ity solitena zay nitendreny ny filohan'ny Repoblika ity Andriamatoa Dama zany zay tsisa moa zany fa vadin'ny ministra Perinasa zay misahana ny asa-panjakana ny lalàna ary lalàna sosialy izay nitendrena ho anatin'ity CENI vaovao ity manam-pirofo sy mampitombona ny ahian'ny mpanohatra ny amin'ny hoe hangarahara sa tsy hangarahara ny fifidianana ho tanterahana eto Madagasikara ary zao endriny zao dia ny lokona ho volomboasary iray manontolo mihitsy lay CENI zay lazaina fa hiatrika na hanatotosa ny fifidianana amin'ny taona 2020 sy 2020 izany. Itondrantsika fanadihadihana zany satria maro de maro ny zavatra vaovao zay hampitaitsika ao anatin'izany sy ny tsara ho fantatra. Akoatran'izay mbola tontolo ny fifidianana ihany Rina dia tamin'ny faran'ny herinandro teo namaranina ilay dialogue politika fahasivy niarahan'ny gouvernemanta malagasy sy ny mpanatanteraka zay nitarihan'ny filohan'ny Repoblika zany sy ny vondrona Européenne izy ity moa dia fanao isan-taona zany ka misy teboka maro samihafa
diniana ao anatin'izany dialogue politika izany fa anisany ao anatin'izany dia ny fametrahany vondrona Europeana ireo teboka samihafa zany zay tokony handehana ny fitondram-panjakana fa tena teboka nisongadina tamin'ity fiainan'ity dia ny teboka ara-pifidianana ny amin'ny hoe tena tokony hizotra amin'ny ara-dalàna tsara ny endriky ny fifidianana ho avy eo raha ohatra ka ny calendrier 2024 na 2023 izany dia nametraka ireo lafim-pandaminana samihafa ny vonona Europeana hoe efa nisy ny recommandation zay nataon'izy ireo tamin'ny taona 2024 ny amin'ny tsy fahalavorariny ny fifidianana tamin'ny 2024 iny ka hanarenana ny amin'ny fifidianana vaovao ho avy zany ka amin'ny volana marsa ho avy izao dia isy ny mission na observation électorale zany zay ho tanterahany solotena ny vondrona Europeana ho avy eto Madagasikara hijery ny amin'izay endriky ny fikarakarana izay hijery ihany koa ny amin'ny endriky ny tena asany zany rantsana na ny seny izany sy ny eny amin'ny fototra rehetra eny ary hanao ny fiaonana amin'ireo mpisehatra politika rehetra zany ao anatin'ity fifidianana ity ny amin'ny sehatra iraisam-pirenena zay ny vondrona Europeana zay fa ny Nations Unies dia efa nisy ny fiaonan'izy ireo tamin'ny acteur politika rehetra teto Madagasikara efa nisy zany tamin'ity taona ity ary ny resahana ny amin'ny hoe inona ny lesoko tamin'ny fifidianana teo aloha inona ny nanarenana azy ahoana ny hitondrana azy mbola azo antoka ve ny amin'ny fangararany fifidianana sy hoe andraisany rehetra anjara ary hoekeny rehetra ny mendriky ny voka-pifidianana ho avy eo raha mbola amin'izay endriky ny fifidianana zay iseho zay ihany maka lesona ho an'ny teo aloha dia samy mitondra ny etaetany rehetra ny filoha Marc Ravalomanana moa dia ny teny ary nanamafy mihitsy teny Belera tamin'ny sabotsy teo ny amin'ny hoe etsotsika ny vondrona iraisam-pirenena mihitsy ny zao trangan-javatra eto Madagasikara zao andinika sy hiara hita hifanampy amintsika satria dia efa miseho ny endriky ny tsy fanarahan-dalàna sy ny endriky ny zay hoe tena hiomana hanao lalao tsy mazava tsy madio zao ny fitondrana amin'izao fotoana zao ka zany dia mifantoka any amin'ny sadeky ny Nations Unies ny vondrona Europeana ny eo anivon'ireo rantsana samihafa zay miara-miasa Madagasikara zany na ny PDF zany sy ireo zay manana andraikitra mahakasika ny fifidianana amin'ireo mpiara-miombonantika izany akoatrin'ireo hoe mpanao politika sy mivolona politika zay ampisehatra ny fifidianana eto Madagasikara tantara amin'ito ity ary ho resahantsika rehefa aveo tao anatin'izay fiaonana ny dialogue politika ny gouvernement malagasy sy ny fanjakana malagasy teny avoloha ny araka tamin'ny vondrona Europeana amin'izay ihany koa no nametrapetrahany vondrona Europeana ny amin'ny hoe ahoana ny fiaingana ara-toekareny Madagasikara taoriana ny COVID-19 iny ahoana ny hanampiana andreo sehatra tsy miankina zay tokony androso bebe kokoa aiza izy ireo amin'izao fotoana izao satria nisy lela vola natokana tamin'izany tamin'ireny COVID-19 reny ary mbola isy ihany koa ireo fiaraha-miasa samihafa zay anaovana ny relance économique any Madagasikara taoriana an'izany COVID-19 izany dia napetraky ny vondrona Europeana zay teboka izay mba ho saitsainy ny fitondram-panjakana sy hakana amin'izay hoe fiaingana ara-toekarena vaovao izay fa eo ihany koa ny hoe hinona ny fepetra raisy ny fitondram-panjakana ao anatin'ity COVID-19 ity satria efa misokatra ny sistany ahoana ny fomba hietrehana zany amin'ny fahazoana sy fisitrahany malagasy vaksiny ka tanjona ao anatin'izany dia hoe ponina ray tapitrisana 1 million no tokony hisitraka ny vaksiny hatramin'ny farany taona Desambra 2024 ho avy ity ahoana daholo zany rehetrarehetra izany ahoana ny hiatrehany gouvernement malagasy izany ary ahoana no azona reo ponina rehetra zany zay taratasim-baksiny izay ka ahafahana mifamezivezy eran-tany lehibe de lehibe zany teboka napetraky ny vondrona iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny vondrona Europeana izany ho resahantsika anatin'ny fanadihadiana ihany koa zany mitsaingitsaingy keo tsika araky ny fandaminana ny fotoana samihafa akoatran'izay dia nitranga tany Nosy Belleville tamin'ny sabotsy teo satria dia kofina tanteraka ny vahoaka Nosy Belleville zany tena miakatra ny vidim-piainana betsaka ny tsy anasa ary betsaka ny olona maty ny olona marary ny olona menjery eny amin'ny lalana eny raha ny tatitra azontsika tena sahirana ny vahoaka Nosy Belleville ny manodana ny toekarena moa ny toerana dia amin'ny alalan'ny fizantany kanefa dia mikatona mikatso ny resaka fidiram-bola ny vahoaka Nosy Belleville satria dia tsy mandeha araka ny tokony izy nitsony zany resaka fizantany izany
ny sabotsy teo no nietreretana hoe anatanteraka diabe mitety tanàna ny vahoaka Nosy-Be-Elville ary zany de efa nisy ny fifampiresahana tamin'ny tompon'andraikitra tao atoerana tamin'ny voalohany de hoe nahazo alalana fa taty-aoriana dia tsy nahazo alalana indray ny vahoaka teo atoerana zany nanomana ity diabe tao Nosy-Be ity no tanterahan'izy ireo ihany zany saingy tao amin'ny kianjan'ny vétéran zany tao Ajabala Fokontany Jabala no nanatanterahany izy ireo an'izany ka nanao akanjo mainty avokoa ny saona ny vahoaka Nosy-Be-Elville mahakasika izay hoe tena fampitehan'ny fizahan-tany ao amin'ny tanàna na distrika iray izay any amin'ny faritra Dianainy no misy azy zany. Ny lanja Sora Bavety marobe izy ireo ary tamin'izany filanjana ny Sora Bavety zany no hoe tokony hanana amin'izay zotra mivantana izay Nosy-Be-Elville zany tahaka ny nazatra teo aloha sy ny amin'ny hoe haleo hisokatra ho an'ny Nosy-Be-Elville amin'izay izay tokony hositrahany ao anatin'ity fizahan-tany ity fa potika tanteraka ny fiainan'ireo vahoaka any atoerana. Izy ity moa zany de hitovizany Madagasikara ray manontolo izay fahampitehany toe-karena izay tsy ny Covid-19 ihany satria izay moa zany le vitesy ny fitondram-panjakana hoe vokatry ny Covid-19 nefa tao anatin' zany Covid-19 zany fantatsika tsara fa nisy ny lelavola izay tantsorika nomeny PTF nareo partenaire zany ara-teknika sy ara-bola ny Madagasikara mba ahafahana manamaivana izany Covid-19 zany kanefa mandraky ty moa ny androany ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny FMI de mbola mitaky ny mangarara amin'ny hoe nataonareo aiza ny vola ny atrehana izany Covid-19 zany akoatran'izay de hoe eo ny tsy fahaiza mitantana sy tsy fahaiza mitondra satria am'izao tsika miteny izao ndray mbola anatin'ny tsy fahaiza mitantana tsy fahaiza mitondra dia mbola mitohy hatrany ny olona mitaky vola sy manatrosa amin'ity fitondram-panjakana ity ary mitohy hatrany ihany koa ny tsy fahaiza mitantana amin'ny endriny maro amin'ny fitantanam-bolam-panjakana ary kilalaona statistika no varotana amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ho resahantsika izay rehefa avy eo satria manam-baovao mikasika izany isika amin'izao fotoana iresahantsika izao. Maraparanantsika azy ry Narabe Mananjara dia miala ina tanteraka ny orinasa mpanjakana Hermady ary dia efa andala-pahafatesana izy amin'izao fotoana izao. Aleo de tsorintsika amin'izay fomba fiteny ohatran'izay mba tsy tenentsika hoe efa nodimandry ny Hermady fa amboaritsika ihany ny fomba fiteny satria mbola misy miezaka ny manantena ihany ny amin'ny hoe ho tafavoaka ity Hermady ity farany zava-misy aloha dia miala ina tanteraka andala-pahafatesana ny Hermady amin'izao fotoana izao tsipatsipaka hoe rena zay satria dia ao anatin'izay cessation de paiement zay na efa manodidina amin'ny fahita ka tsy afaka mandroso tsy afaka manao inona tsony zany Hermady zany mbola vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy tsy fahaiza mitondra ao anatin'izay hoe fanjakana misy amin'izao fotoana izao daholo no misy an'izany zay resahantsika izay. Farany ry Narabe Mananjara dia faly ny vahoaka tany Indroitany fa nirotsaka ny orana tamin'ny omaly dia nisy fokotany tao Ambovombe andro tao nirotsahany zany ary nisy ihany koa ny fanaterana rano sy metikiba tany antoerana de izay no ny fanandrify tamin'le firotsahan'ny orana de mampalahelo anatin'le firotsahan'ny orana dia nanenjika naka rano ny vahoaka sady nisotro rano maloto tompoko nisotroany vahoaka ny Indroy amin'izao fotoana izao. Ny toerana maro moa zany eto Madagasikara indrindra ny eto Antananarivo dia tsisy ny rano izy ty moa zany dia mifanohitra amin'izay hoe velo rano resahan'ny fanjakana ary de mivelo rano tokoa ny fanjakana amin'izao fotoana izao satria velo rano amin'ny rano tsy misy velo rano amin'ny rano maloto dia misotro rano maloto ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ary tsy mbola fahita tao anatin'ny 80 taona zany ary tsy mbola fahita koa ny amin'ny hoe aty Antananarivo no mitondra rano hoentina ny Iosy hoentina ny faritra samihafa mbola tsy fahita ihany koa zany hoe mividy rano amin'ny vidiny 5,000 ariary ny bidon na 20 litres eto Madagasikara misy an'izany tompoko lasy tompoko avy ny zao endrim-pitondrana misy amin'izao fotoana izao tsy ny mpanohatra akory no mamorona ny rano tsisy na ny mpanohatra akory no mandoto ny rano na ny mpanohatra akory no misakana ny orana tsy rotsaka fa zany rehetrarehetra zany rehefa tonga ao anatin'izay tsy fahaiza manao zay rehefa tonga ao anatin'izay hoe tsy sitrapon'Andriamanitra zay fa niterena tamin'ny alalan'ny alabato ny fitondrana dia mipotra ho azy araka ny vanim-potoana ny zava-misy eto anivon'ny firenena. Mampalahelo raha ny sary hitany Indroy zay hitantsika amin'ny sary amin'izao fotoana izao kanefa zany ny zava-misy izay ny ilaina ny fanoherana izay ny ilaina ihany koa isika menakavy zay hitondra
zay hoe inona no entina ho amin'ity taranaka ity arak'izao hitantsika amin'ny sary zao malagasy mitovy amintsika zao tompo lasy fotaka no sotroana rano maloto tsy ara-pahasalamana zany no sotroana akoatran'izay rano zay tsisy sakafo reo olo reo ary zara fa mitafy tsy mianatra ihany koa ny akabetsahany reo zaza malagasy ireo zany no iainan'ny malagasy amin'izao fotoana zao zay ny valambefapolora-tsika rina arabe mananjara efa vono ihany koa député Jerera Andriambolaina mbola iveriny eo ny tena kireva avy eo miaraka ny solombamboaka laina tsy mbazafy fa dia atolotra anao indray ny fitenenana eny ary faniry raha zafy manantany araka ny tenentsika moa teny am-boalohany hoe zava misy daholo zany resahany zany raisiko kely aloha le sary teo le resaka hoe tena fahorin'ny olona amin'ny resaka rano sotroana teo satria asa raha azo verina kely namana teknisiana le sary tany amin'ny faritra atsimo teo miaraka amin'le bidon mavomavo de tena hoe misy an'lay tena hoe finiavana te hisotro rano kanefa dia tsy afaka mahazo an'izay tsy afaka mahazo an'izay fa de tena rampotaka tanteraka io aloha hijanona elaela eo mihitsy io fa so misy tsy mahita fa so de misy ny teny ray sasany hoe photoshop io tsy photoshop zany io fa tena izy io ary jereo tsara le rano tsy ifin'lay olona vokatra lay anteneny ny faniro teo moa zany hoe nisy rotsakorana kely tany de izao no zava-misy ka miteny moa zany ny mpitondra eto amintsika efa miezaka zay anao pipeline sy ny sisa programme zany efa any anatin'ny teti-bolam-panjakana zao raha mijerinareo anaty teti-bolam-panjakana amin'ny zao fotoana izao de hoe tsy manao ny fanjakana mbola soratra daholo zany rehetrarehetra zany fa izao aloha ny zavatra iainan'ny olona amin'izao tsika miresaka zao amin'izao volana novambra zao dia io no zavatra misy le izy zany tsy ifina fotsiny izy io fa ahoana moa zany zao no azahoana antoka hoe tsy akarary io zavatra io misy dokotera zao mahita an'io misy manampaizana mahita an'io isika menakavy de hoe zao ny zavatra misy aty Madagasikara telo taona zao no nisiny ny mpitondra tompoko jerena le ankizy kely mampalahelo zanaka malagasy reo tompoko zanaka malagasy reo dia izao no zavatra iaina amin'izao fotoana zao aloha na inona resahantsika dia mampahonena sy mampalahelo ary misy mitomany mihitsy any ananany amin'ny toejavatra tahaka an'ireny zany zava-misy reny fa tsy hoe zavatra fironona akory mbola iverenantsika ny resaka rano fa efa eto i député Jerera Andriambolaina zay solombavamboaka Madagasikara voafidy tamy alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny distrikany Avaradrano izany faly miarabanao aloha député tonga eto amin'ny miara-manonja miainga eto amin'ny MBS ny radio Mada indray ianao moa atao hoe vahiny tompotrano ianao satria efa mpisehatra eto matetika menanao ary sehatra faly miaraba anao namana rina ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy zay manaraka zao fandarana izao eto dia mamelana reo fa tsy misy namana mpikambana ao anatin'ny comité Ambomangakely ny SGN comité Ambomangakely zany dia nodimandry tamin'ny omaly maraina dia maneo zay fiaraha-miory amin'ny fianakaviana sy ny vady aman-janaka vady aman-jana ny tenako amin'izao fotoana zao no zay fahoriana midona amin'izy ireo zay dia makaheran'izy ireo ihany koa fa efa miomako manamony ny ekipa rehetrarehetra amin'ny Avaradrano sy ny Ambomangakely anao zay adidy farany amin'ny ratoboko vavy zay de maniry fiononana ho an'ny fianakaviana zany namazany koa moa zany ny ekipa rehetra eto amin'ny miara-manonja hiditra avy hatrany amintsika amin'ny votoatin'ny resaka député Jerera Andriambolaina ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao tonga de maso mahita maso mijery ary zavatra hoe tsisy fironona fa tena hoe iainana isanandro de tena memletika ny fiainan'ny malagasy io malagasy resahany io zany dia ilay 7 isanjato 20 isanjato izy taloha fa taoriana ny taremarika no entin'ireo sehatra irezam-pirenena ohatra hoe banque mondiale sy ny sisa fa niakatra be izy io dia any amin'ny 7 isanjato any no voasokajy fa mahantra eto Madagasikara efa malagasy ray manontolo ane zany raha ohatra hoe
jerena ny fomba tsotra de tsotra de hoe tena sahirana le vahoaka zany am'izao fotoana zao ary miaina ao anatin'ilay fahantrana. Ny mpitondra nefa etsen-daniny dia milaza foana na amin'ny alalan'ny kabary rehefa mahazo micro na amin'ny alalan'ny fidinana any amin'ny faritra rehetrarehetra any na amin'ny alalan'ny hainao manjery isan-karazany fa hoe aza modiana tsy hita ny ezaka ataony fitondrana fa izay de efa manao zay teny efa miezaka zay efa manao antisity fa ianareo ny mpanohitra zany io ianareo mpanohitra de manao fanoherana botolo tsy mba mijery mahitsy sy ny sisa jereo zao ny teti-bolam-panjakana nareo zao miketrika hoe tsy miketrika moa zany fa mandinika jereo zao ny teti-bolam-panjakana fa efa nampiakariny zao sy ny sisa fa resaka botolo fotsiny ataonareo zany aty amin'ny mpanohatra. Inona ny fahitan'ny député Jerindra Andrebolaina an'izay toe-javatra izay? Ya, alohan'ny idiriko am'izay namana rina dia mamela kely anano anokoko kely ny vahoaka anakadina indrindra satria nidina tany toerana ny tenako tamin'ny herinandro iny dia nangataka ireo vahoaka any amin'ny commune Akadina Andrina hoe mba ataovy kokoa zay député fa mihaino an'ity miara-manonzy ity foana dia miarahaba anareo sy mametraka firarintso anareo vahoaka anakadina Andrina zay mihaino an'izao fandarana miara-manonja izao. Ya hiditra ty am'le adihevitra zay atao hoe napetraky ny namana rina teo moa ny tenako zay indrindra namana farina no anisany hoe mavarina satria raha ny zavatra misy marina iaina amin'ny vahoaka indrindraindrindra atao hoe arak'le lazainy ianao teo hoe miteny foana ny olona manoana ny fitondram-panjakana misy am'izao fotoana zao hoe tsy mahita ny fampandrosoana ataon'ny fanjakana ny mpanohatra ary eo ihany koa ny hoe atao hoe fandrosony ny firenena am'izao fotoana izao. Tena atao hoe tena marina izany raha ohatra ka hoe jerena avy aty ivelany zavatra misy namana rina satria dia reo mpanohana ny fitondranareo am'izao fotoana zao dia tsy miaina anatin'izany atao hoe tsy fisina zany, tsy miaina atao anatin'izany hoe tsy fandripalemana zany ary tsy miaina anatin'izany hoe tsy finanankanina izany. Ny antony de tsotra be hoe manana mpiambona manokana izy ireo, manana ny atao hoe sakafo ampy hoanina izy ireo, manana ihany koa ny atao hoe déplacement na hoe fitaovana ahafahany vezivezy dia mazava be fa tena hoe tsy fantany le fahorian'le vahoaka malagasy. Ary ho an'ny tena manokana moa dia arak'ilay teneniny teo hoe midina ifotony foana ny tena isan'andro arak'izay tratran'ny tena sy vitan'ny tena mihaino zay tao hoe fitarainana iny fotony zay, fitarainan'ireo vahoaka ireo ary ireo de tena miantso vonjeo ireo vahoaka ireo, tsy mihinan-kanina ireo, miaina anaty tsy fandripalemana ireo ary atao hoe tena mampalahelo satria nantoetiny zavatra misy am'izao fotoana zao tsy afaka mamboly sy miompitsongy vahoaka malagasy am'izao nefa ny zavatra misy dia sy eto amin'ity firenena ity de tena hoe mbola miaina ao anatin'izany fambolena sy fiompiana zany ny akamaroany vahoaka malagasy arak'le tenenina teo hoe 80% ny vahoaka malagasy zao mbola atao hoe tantsaha. Zany rehetra zany zany anisan'ny mahavarina hoe tsy tapan'le fitondrana am'izao fotoana zao na mpanohana ny fitondrana arak'le lazaiko teo hoe tena marary an'ireo vahoaka rehetrarehetra ireo tsy fantatry zareo zany. Zay no antony lakay hoe isiny zao miara-manonjy zao sy ny fanoherana satria aty amin'ny mpanohatra no mahita ny zavatra tsy mety, aty amin'ny mpanohatra no mahafantatra ny marary an'ireo vahoaka reo. Zany rehetrarehetra zany nefa rehefa tena hoentiny aty amin'tony ianao manjery tony dia tonga amin'le fitenenan'ny tanora am'izao fotoana zao hoe misy mihaino ka anjaran'ny rehetrarehetra mandinika, anjaran'ny rehetrarehetra no atao hoe mihevitra hoe ahoana marina ny fiainan'ity vahoaka malagasy ity ary io hoe tsara ho fantatry ny mpitondra ihany hoe misy fetrany izy io satria zavatra tsy fantatry ny fitondrana am'izao fotoana zao de vahoaka ny eny na mefahefany ndreo olom-boafidy na ny tenako zao ary ka mamaly ny etaetan'ireo vahoaka ireo ve ny fomba fitondrana an'ity firenena ity am'izao fotoana zao, mamaly any teo hoe filan'ny vahoaka ve ny fomba fitondrana an'ity firenena ity am'izao fotoana zao.
anjarany tsiraray miteny ary io mako misy atao hoe adihevitra teny am'renany amanjere de mba nijery ny tena de mba nisan'ny me inona ny zavatra mampime de forcena fotsiny hoe mahavita zavatra ny fitondrana forcena fotsiny hoe efa mamaly ny filaniny vahoaka malagasy ny fitondrana kanefa ny zavatra misy am'izao fotoa zao a mifanohatra am'izay namanarina mamaly ny filana aveo de moinsetiny arkarena zay indrindrany izy za tsy hanao kajikajy eto aloha fa io arak'le teneniko teo hoe mbola ho apetraka ny vahoaka amin'ny tsirairay io zavatra misy io na ny fanomanana an'io atao hoe fifidianana io mbola hoentin'ny namana député namana revaveo moa sy namana faniry zany ndraindraketry zany a fa anisan'ny zavatra tena hoe voizina mafy be izy am'izao fotoan'izao ny antony de hoe raha tena mandeha amin'ny famarinana sy tena hoe mamaly ny filaniny vahoaka ny fitondrana sy ny mpitondra tsy ilaina kory hoe manao kajikajy be manomana an'io seny io tena hoe olona momba ny fitondrana sy olo fitondrana daholo no apetraka amin'io seny io fa rehefa mandeha mazava tsara ny atao hoe fametrapetrahana an'izay rafitra zay entina manomana ny fifidianana zay a dia za samy teny aminareo hoe mandeha amin'ny famarinana arak'le hoe indépendant anazy seny a tena tsy mila kory hoe manao propagande na hoe mametrapetraka olona eraky ny atao hoe rafitra manomana ny fifidianana mpitondra fa rehefa mahavita zavatra anao inona moa ny tsy fifidianana vahoaka anao tsy mila mandresy lahatra amin'ny hoe fifidianana kory nge mpitondra raha ohatra ka mahavita zavatra hatra amin'ny tany sy ny fireneny zany ndraindraketry zany a mila mieritreritra ny atao hoe fitondram-panjakana hoe ahona marina moa zany a no ahafahana miatrika fifidianana zany a amin'ny taona manaraka tiano amin'ny fifidianana manaraka ny tiako teneniny eto zany hoe tsy ilaina kory ny manao kajikajy amin'ireny hoe hiatrehana fifidianana ireny a raha tena mahavita zavatra amin'ny fitondrana anjara amin'ny vahoaka zay nametraka fahefana taminao a no mametraka an'izay fitokisan'izay ihany a rehefa mety ny ataon'ny mpitondra zay aperinasa am'izao fotoan'izao iverenantsika zay resaka fifidianana sy ny hoe resaka tontolony fikarakarana ny fifidianana zay rehefa aveo député Jerry Randriamolaina satria ny teny momba an'io mihitsy ny filohan'ny tiako Madagasikara sady filohan'ny RMD Mandriamato Marc Ravalomanana tetsy Belera tamin'ny sabotsy teo fa somary iverena kely aloha le olana setrain'ny olona isan'andro ninga tamin'le sary tany atsimo teo a resaka orana resaka rano de miteny mpitondra hoe zay zao efa manao projet pipeline isy camion naovana forage sy ny sisa zany a dia zay niteneniny zareo ny orany ty a tsy misy de hoe za mifamemehtsiny fa io ane samy tompona andraikitra daholo amin'ny tsy filatsahan'ny orana sy ny sisa zavatra misy anefa député Jerry Randriamolaina misy firenena tena atao hoe karakaina fasika ny any amin'zareo tsy siorana mandritra ny taona fa misotro ranony olona ho aminy ohatra ny any Djibouti ohatra ny any amin'iny faritry ny canal de Suez iny any amin'ny faritry ny Arabie sy ny namana iny a Qatar sy namana zay anaovana mondial amin'ny heritaona mondial feno kolikoly dia tsy siorana fa midemerda araka amin'ny fomba fiteny zay dia midemerda le mpitondra ao amin'ilay firenena izany ka ny eto amintsika hoe samy tompona andraikitra amin'io zay fiteny zareo samy tompona andraikitra ahoana ary inona no andraikitra mpitondra député Jerry atao hoe tsy manina fa raisitsika le hoe samy tompona andraikitra satria na za na ianao a dia mafantatra fa simba ny tontolo iainana am'izao fotoan'izao kanefa ny zavatra tianapetraka eto de ny hoe ny fanjakana malagasy na mpitondra am'izao fotoan'izao no tompona andraikitra amin'ny voalohany am'izay hoe fijerena ny masoan'ny vahoaka fijerena ny atao hoe resaka tontolo iainana eto amin'ny firenena zay tantaninao voatatso ho atsika moa zany niatrika ny COP26 iny de anisan'ny atao hoe resaka momba ny toetrandro no natao amin'iny ary nanatrika an'izany ny fanjakana malagasy fa rehefa manatrika zavatra ohatran'ireny dia tokony efa mivonona zany ahoana zany ny fomba hiatrehana an'izay fiarovana ny tontolo iainana zay aty amin'ny firenena zay
nametrahany vahoaka anao zany ka io indrindra no atao hoe anisan'ny mampimeo arak'le fitenenako mialatsiny am'teny an'zay foana satria mampime an'le izy de ohatrany hoe ailika any amin'ny mpanohatra na ailika any am'le vahoaka zay tena hoe tsy tompona andraikitra loatra ny olana am'izay resaka hoe tsy fisina rano zay na ihany koa ataontsika hoe tena hoe ao anatiny tena hoe filan'ny vahoaka orana am'izao fotoana zao am'resaka fambolena ny rano zany tsy voafe am'resaka fambolena ny orana tsy mirotsaka ary eto de tesarika ny sain'ny mpitondra fanjakana satria tsy voandroany ny isian'zany hoe tsy fisiny orana zay tena manaky an'zany ny tenako fa ny mpitondra dia mitady solution foana zay no atao hoe mpitondra zay mpitondra ny fandimby teo nitady solution hoe tsisy ny orana azo foronona ny orana io afaka mandatsaka orana ny fitondrana malagasy raha tena tahitady vaolana fa tsy miandro hoe zay ve de hiteny an'Andriamanitra zay ve bakeo an'Andriamanitra fa ny orana tompo de azo alatsaka ary misy olona mahay mandatsaka orana afaka diadavana vaolana zany zay fandatsahana orana zay raha io mampikaikaiky amin'ny vahoaka malagasy ohatrany hoe any atsimo zao hoe tsy misy ny rano raraka ny vaovao eniko ny amin'ny aina manjery de hoe hitady vaolana ny fotoam-panjakana mitona rano amin'ny siterna omenan'ny olona eo ihany ko hoe ametraka pipeline ny rarina moa mba hita somatsara zany zavatra zany fa tsy ho lasa vava fotsiny ndray satria raha zavatra tenenina mako amin'ity fitondram-panjakana ty hoe zao ny zavatra ho atao zavatra hafa ny tanteraka ka engany mba tsy hoahoahoa be tsony ny zavatra misy fa tena zay zavatra lazaina de ho tanteraka arak'izay hoe filan'ny vahoaka malagasy zay ny orana tompoko averiko foana na ara-pitso raha andatsaka orana fitondram-panjakana de miraraka io orana io ka aleo zany tsy hoahilika hoe Andriamanitra manao an'io na ohatran'izao tena manaiky fa mifandaharana sy ny zavatra rehetrarehetra de avy amin'Andriamanitra fa isika olombelona koa nomen'Andriamanitra fahalalana am'izay zavatra mba afaka nomeny tolotsaina nomeny fahaizana ary tsy voandroany eo na hoe omaly ny hoe resaka fandatsahana orana zay fa zay fanjakana amin'ny fandimby rehetrarehetra teo naina andatsaka orana daholo mba hijerevana zay tontolo ny zanaka olombelona zay ka zava-misy am'izao fotoana zao mantsy hita hoe misy fanlianao zany hoe raha vao misy zavatra tsy mety de mpanohatra io raha vao misy zavatra tsy mety de ny resaka doro-tanety io sy ny sisa fa averiko le fanontaniana fa inona ny tena ndraikitra mpitondra ao anatin'izay rehetrarehetra misy mandoro-tanety eto io izy io misy manapaka azo eto io izy io misy manapaka bois de rose ato io izy io misy mandoro brique ato misy setroka CO2 miakatra any amin'ny atmosfera de tsy miforona ny inona ty izy ny rahona misy zatra be dehibe miseho zany fa inona ny asan'ny mpitondra fanjakana misy mpitondra eo misy mpitatana eo misy daholo zany zavatra zany maninona zany no tsy andraisana andraikitra fa andraikitra no atao hoe tsy mampisy ny doro-tanety sy ny sisa ka se indrindra le izy namanarina ny atao hoe fomba fitaizana eto amin'ny tany sy firenena tsy ampy zany sotoavina mamalagasy zany tsisy tsony zany eto amin'ny tany sy ny firenena ary io anisan'ny atao hoe tsy ampy zany amin'ny fitantanana an'ity firenena ity satria ianao zany amin'ny mpitondranao de tokony hijoro amin'ny maray aman-dreny tsy dika taona ny atao hoe fitondrana firenena fa rehefa namena andraikitra ianao sy nomena fahefana ianao de tokony mijoro am'izay hoe fahefana namenanao zay amin'ny maray aman-dreny menanao zay zany ny fanentanana tompoko ny tsoampy amin'ny zavatra ohatran'izao zany hoe ny fanjakana zany de tokony anetana ny vahoaka malagasy anetana nyreny vahoaka ny fotony reny ary amin'ireny atao hoe mpitandro ino moa mpiaro an'ireny zavaboary faritra rovany reny de misy olona efa voapetrapetraka amin'izy ireny fa ny olana amin'izy ireny tsy ampy fanentanana ary indrindraindrindra misy trindry ihany koa ataon'ny atao hoe mpitondra amin'izy ireny mba hahafahan'ny mpitondra maka zavatra ao anatin'ireny faritra voaro reny zany misy zany zavatra misy zany zavatra misy zany ary azo profona zany zavatra mato teneniny teny ona député azafady indrindra hoe tsy ampy ny fanentanana ataon'ny mpitondra zany ao zay fa ny zavatra misy koa tsy mety mandoro tanety
de misy zany ny atao hoe fanetanana hoe aza torona ny tanety efa mataona maro fa mbola misy mandory ihany tsy mety ny manapaka ala fa mbola misy manapaka ihany anaovy ny kasibosy be tsy manao ataovy ny vaksiny mbola betsaka ny tsy manao sao de ilay mpitondra mihitsy nefa tsy henon'ny olona zay zany sosiologue no ny teny an'izay marina hoe manetana fa tsy ampy nyfanetanana anisan'ray zay fa sao de le ny eo amin'ny fitondrana mihitsy no tsy henon'ny olona miteny an'izao ka ava ny contraire an'ino nataon'le olona sao de tokony eritreritra ny mpitondra ankehitriny azo eritreretana zany namanarina satria le tandiniko teo hoe raha zavatra hafa nolazain'ny mpitondra fanjakana zavatra hafa no ataony zany hoe tsy fantatry le vahoaka malagasy tsony hoe inona no ataony ary aiza ny lalana izorana satria raha resaka ataontsika hoe resaka covid-19 ty ary dia tsy misy mihitsy nyfanetanana amin'ny resaka vaksiny ny eto amintsika zao dia na eno mihitsy zao androany hoe memrongatra be izy io any amin'ny faritry mena be any amin'ny automatriaja raha tsy diso aty avakina karatra zay tena anisany tena mirongatra be am'izao fotoana zao le vaksiny miditra eto amintsika mahamenatra ve re olona manetana nareo ministeran'ny fahasalamana mpitondra mihitsy ny tokony mahame modely ary zay manko le anisan'le tenenina teo mampisalasala le vahoaka tsy fantatry le olatsony no marina satria mpitondra fanjakana sy membre ny gouvernementa dia tokony manao vaksiny fahobe mihitsy ireo na ny tenany mihitsy raha mahame modely ohatra nytao président Marc-Ravalomanana hoe tokony atao ny vaksiny de manao vaksiny dia mba hainon'ny olona anao hoe tokony anao vaksiny zany mba tsy hiparitahan'le aretina ary ianao moa teny tokony anao kasibosika na le vidina kasibosy ary efa tsy voavidin'ny olona tsony am'izao namanariny ny olona te hitandrina ny tenany kanefa tsy le fahafahana tsy misy zany ao anatin'le izy de zay no antony hoe mipetraka le tsy fampitokisana tso satria le mpitondra tokony ame modely tsy mampiseho zay modely zay amin'ny vahoaka malagasy dia tsy mamenatra no atao hoe manetana ntsika vahoaka malagasy am'izay hoe fitandrovana sy manao le geste barrière mba hahafahantsika ndray miaro zany amin'ny valanaretina io fa raha io ndray re olona no mitatra sy miparitaka tena zava-doza ny zavatra iaina vahoaka malagasy fa dia manetana anareo mihitsy ny tenako hoe tenako koa de nanao vaksiny ary anisany hoe samy joro vavolombelona am'izay zavatra reny tena ary manetana ny olona hoe alohantsika manao vaksiny mba moramora ny atrehantsika n'le aretina raha ohatra ka raha sanatria tena misy tena azafady tena mampiseho modely mihitsy ako am'izay atao hoe fanetanana ny olona amin'ny fiarovana ny tenany amin'ny io aretina valanaretina covid-19 ka io mantsy de mbola ho raharaha be zany ray ty hoe me mitombony ray ny tratran'ny covid ity zany zao satria teo ihany ko lay hoe fanapaha-kevitra sokafana ny frontiera de tonga ny fiaramanidina avarisy avaria avy any velany de zao zany ray de hoe ny avana Maurice de janona ny ray fa inona ary zany ohatrany hoe politika atao hoe kitsapatsapy zany mandray fanapaha-kevitra ianao zany de avy eo de mitonga ny aretina sisisa de hoe amin'ny sabotsy zao ngam izay ny volna farandray mankany Maurice raha ren'lefa filazana etserorony de ho hitatsika eo le izy fa resaka tena hoe atao hoe tsy tena matotra mihitsy zany lay fanapaha-kevitra ahoana tokoa ny fahitan'ny député Jerry an'izay eo amin'le hoe fanapaha-kevitra raisin'ny mpitondra amina toe-javatra eto amin'ny firenena zavatra hita de hoe mandroso mihemitra fa aiza fipetraka ny leadership tamin'ny fotoanandrony nitondrany président Ravalomanana hoe leadership zany hoe faiza mitantana sisisa ona fipetrany am'izao fahitanao azy ka zay eo am'le fanapaha-kevitra mihitsy zany rehefa misy zavatra zay indrindra le tiako teneny hoe amin'ny resaka famatorana sy fanapaha-kevitra izay zany io zany le fahavononan'ny olona anankiray zay mirotsaka ho fidina ho foloan'ny repoblika na ho filoham-pirenena dia efa tokony manana an'izay paikady rehetra ketra zay any anivon'ny resaka hoe fanapaha-kevitra any amin'ny resaka fitantanana an'le firenena indrindrindra any amin'ny resaka lafin'ny fampandrosoana zay efa tena mipetrapetraka daholy
fa mifavoazana ny mpitondra am'izao fotoana zao na azo zay le azo ilazana anazy io zany no zavatra misy eo aloha dia eo am'izay fandraisana fanapahan-kevitra zay misy fanapahan-kevitra raisina fa miembotra izy am'le fanapahan-kevitra ataony vokatry le tsy fahavononana ve sa de tsy fahamatorana sa le tsy fasahina mandray andraikitra am'y zavatra mety hitranga aoriana de zany retraketra zany a no atao hoe ilaina ihany le olona hoe olona efa tena matotra mitondra ny firenena na hoe niomana na hoe efa olona efa niomana de eo ihany koa zany le mpanolotsaina satria mpanolotsaina raha vao tsy manana zay traikefa amin'ny mampanolotsaina anazy zay a dia sahirana ihany koa mpitondra satria re mpanolotsaina reny matetika manakona ny zavatra tokony ataon'le filoham-pirenena ihany koa zay metimety aminazy no ataony fa tsy mahasoa an'le vahoaka sy ny hoe zavatra mety asoa an'le firenena de le filoham-pirenena indraindray tsy mahafantatra ny zavatra misy marina de manaiky fotsiny a nefa avy eo a diso ny lalany izorana zay le rehetra tsy mahafantatra ny tena zava-misy ny réalité moa zany zao tsy fantatry ny tompona ndraiky sa le tena iainany vahoaka fa somary verenantsika kely ny resaka fifidianana sy ny resaka politika député Thierry Randriambolaina tamin'ilay redynamisation tao amin'ny 3e arrondissement tamin'ny sabotsy a dia nasin'ny folohan'ny tiako Madagasikara Remato Marc Ravalomanana ny fitenenana momba an'io le hoe redynamisation io ny fotoana de mivoatra ny redynamisation ihany koa zany a misy io redynamisation amin'ny ahoana amin'ny fifandraisany sy ny famatorany redynamisation amin'ny fiainatsika am'izao fotoana izao zay zany le tiana amafisina rehefa vonina ny momba zay namana teknisianina ao ambadika eo a de nde ho arahantsika avy hatrany fenipika ny tokotany malalaky ny foibeny Antokotima Etsibelair androany nandritra ny lanonana famaranana ny fameloma maso ny Antokotima tao amin'ny boribory-tany fahatelo ika-pifaliana ary niteraka fanantenana vaovao ho an'ny mpikambana anatin'ny Antokotima ao anatin'ny boribory-tany fahatelo kosa na eny ny filoha Marc Ravalomanana zay laza fa vonina ny akafahefana ny Antokotima amin'ny mahatoky politika ny tim na ny tiako Madagasikara dia anisan'ny tanjona lehibe kendrentsika tanjona lehibe kendrentsika hoe aminareo ny angalantsika fahefana zany tsy azo afenina fa akafahefana matoa manao politika fahakalana zany fahefana zany sao de very zareo mpanongana hoe anongantsika zavatra avy zany fa fakana fahefana tsy fahefanan'ny président de république ihany fa fahefana eny amin'ny fokotany fahefana eny amin'ny commune fahefana eny amin'ny district ary fahefana aty amin'ny région zava-dehibe loatra ny fahavitan'ny fameloma maso tao anatin'ity boribory-tany ity hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana raha nanazava ny atao hoe redynamisation na fameloma maso ny Antokotima sy ny tanjona amin'izany ny redynamisation moa de tsy hoe fa nihetsiketsehana fotsiny lefa anaty koveta fa kosa ny fanomezana ainga vaovao ny antoko ifanaraka tsara amin'ny toetrandro fanomezana ainga vaovao ny antoko mba ifanaraka amin'ny toetrandro tena toetrandro fahasairanana tsy fisinasy tsy ahafahan'izy mianatra zao de tsy maintsy manao redynamisation maka nyren'olonyreny mijery nyren'olonyreny ianareo isika rehetra fantatritsika tsara fa betsaka ny olona tianatevina larana misy amintsika betsaka ny olona mba hita endrika vaovao ka raha misy tokony ilaina ary ny fanovana ny rafitra de azonareo vainy zany resaka fotsiny tsika hoe tsara mbo vaina ndray ny rafitra inona ny rafitra tiako resahana mba hafa ndraiky eo na manatevina na manova ny rafitra fanavoizana ny fifampatokoisana apetraka tsara mifampatokoisana rehefa tsy mifampatoky tsy afaka anao ninina ary indrindrindrindra ny fisokafan'ny atoko ka mba andraisana nireny olona voilikireny matoa amin'ny tena zany mahita za tsy mbo amin'ny tena misy raha tsy fafantatra fa misy profo amin'ny antsony James Ratsima mba te hiditra izy asainga voilikidika no ny antony tsy fantatra de ataotsika misy zay siny zay firaisankiny zay ny atao hoe redynamisation mahavelo-panantenana hoy ny somava-mahoaka feno Ralambo manana ny mahita ny famaroan'ny olona zay namaly ny antso androany
ary navelom-bolo ihany koa ny fahitana ny vahoaka ny tim vonina hiatrika indray ny fifidianana sy ady amin'ny alabato maro isan-karazany. Velom-bolo tokoa mahita ny tokotiko Madagasikara eto amin'ny boribory tany fahatelo mahita an'ireo vahoaka hoe hiatrika indray an'ity fiainam-pireneny ity. Velom-bolo satria hita ao anatin'ny vahoaka hoe andeha indray hiatrika ny fiainam-pirenena, andeha hiady amin'izao fahantrana misy zao ary hiady amin'ny ireo osika maro samihafa tamin'ny fifidianana teo aloha, ary hita koa ireo vahoaka fa hoe ampiazy leo an'ity fitondrana mitondrany amin'izao fahantrana amin'ny fireneny zao. Tonga na ame voninahitra ity lanonana androany ity avokoa moa ireo biro politika anatiny antoko tim. Zay aza kanosa masaiozy le tonikira teo zany ary nazava ny teniny Folo nasionaly ny tika Madagasikara mato Marc Ravalomanana nisy ihany koa moa ny fanazavana nentin'ny député Feno Lambomana teo député ny 3e arrondissement. Dikan'izay député Jerry Randremolaina dia hoe ny tika Madagasikara maharaka tsara ny fivoaran'ny toetra raha. Aona fahitanao an'izay? Ya, zay mihitsy le resaka redynamisation namana rina satria maro amin'ireo atao hoe vahoaka malagasy eny fotony eny fokotany eny vony commune iny tsy malala ny tena zavatra misy maro eto amin'ny tany sy ny firenena. De ao anatin'le redynamisation zay atao reny zany no ampahafantarana an'ireny mpikambana tika Madagasikara reny sy reny olona zay tonga manatevina ny hoe zava-misy maro eto amin'ny tany sy ny firenena, mba ahafahany izy ireny miomana sahady ihany koa amin'ny fiatrehana ny fifidianana ary mba ahafahany izy ireny mahalala ny zavatra misy maro eto amin'ny tany sy ny firenena. Izany hoe araka le tenin'ny président Marc Ravalomanana ny hoe ifanaraka amin'ny toetrandro ny zavatra iainan'ny mpikambana ato anatin'ny antokotiko Madagasikara sy no antony anaovana an'ireny redynamisation reny zany. De efa fantatry ny vahoaka malagasy mialoha zany ny zavatra misy sy zavatra hiatrehana ny fifidianana indray atoato. Fa tsy ohatran'le teo tsony hoe rehefa tonga le fifidianana de mandeha am'izao fotsiny hoe andeha andatsabatona aloha fa tonga fifidianana anjamba fotsiny, fa anentanana an'ireo olon'ireo sahady isokatra anarany eny anivon'ny lisy-pifidianana, anentanana an'ireo olon'ireo sahady mba anifanetana eny amin'ny sampikambana sy eny amin'ny fokotany eny mba iomana hiatrika an'izay fifidianana zay, satria anisan'ny nanahirana tamin'ny teo aloha ny hoe ny fahavitrian'ny mpifidy zany zay tena hoe nilatsaka ambany de ambany ny tany tamin'ny fifidianana farany teo zany. De zay rehetrarehetra zay no anaovana ny redynamisation de mba tsy tompotrany miontsony zany ny vahoaka malagasy na ny atao hoe mpikambana ihany koa ao anatin'ny antokotiko Madagasikara. Ary anisan'ny zavatra mahafinaritra rina ny atao hoe fanetanana an'ireny mpikambana reny satria raha ny zavatra hitantsika tamin'ny sary teo dia nampiseho mihitsy olona fa vonona ary olona efa mahita fangirifirina amin'izao fiainana zao de sahany olona miatrika ary miandroko-patanana fotsiny mba ahafahan'izy ireo zany miatrika ny fiainana indray atsoaty zany hoe efa tsy andry le vahoaka malagasy tsony ny atrehana an'izany fifidianana zany satria tsapany sy hitany hoe tena majaly ny vahoaka amin'izao fotoana zao. De zany rehetrarehetra zany anisan'ny matsara n'le resaka redynamisation satria tena hoe tena zay zany tena andrasan'ny malagasy hoe iza ny olona afaka navitra n'ity firenena ity, iza ny olona afaka navitra ihany koa ireo vahoaka rehetrarehetra zay hoe tsy mandady arona tena sahirana zany amin'izao fotoana zao. Fanamarena moa zany tamin'iny redynamisation tao Belera ho an'ny 3e arrondissement iny tamin'ny sabotsy tena ko moa tao ary de tany anatinaty olona tany fa nahita olona tonga tao izay tena nafana fo tamin'ny fametrahana an'ity fitondran'ity olontsotro io. PDB mihitsy.
nafana fo tena hoe niezaka nametrahana nyity fitondrany ity nametaka fisy nakarisy nakatry fa tonga tao izy tena moa mpanao gazety de miresaka any anaty olona de hoe fa ahoana ny fandehany fanga nisy fiovaam-penitra mahery vaika avariana reo de nakaty de hoe tena ny fiainanay no nijerenay io zany anatsona hoe baromètre fa na inona fanazavana etsero de le fiainanay isanandro no nijerenay dia tsorona fa ny lokanay zany zao raha ohatra ka amin'ny loka dia angivy endasina raha tsisy menaka de andrahoana amin'ny rano de asiana anana kely na dimanjato tran'izay de avy eo ny atoandro zany tsy mihinana ho an'le pikarama efa noentina teto fa kafe sy mofo le kafe mbola tapany de le mofo gasy anankiroa zay ny sakafo atoandro ho an'ireny pikarama reny ka aty amin'ny sehatra tahaka anytony de am're dynamisation ho an'ny tiako Madagasikara no hitanay fa vahaolana tsetsatsetsah tsy atra ihany iny député Jerry Randriamalena satria zay ihany koa no mampanao gazety ny tena mijery ny zava-misy mpanao gazety mandehandeha fa resaka fifidianana nasin'ny président Marc Ravalomanana teny ihany koa ty resaka CENI ity zao zany zao voaka ny didim-panjakana hoe feno ny mpikambanao amin'ny CENI zany am'izao endriny izao ndeha rahantsika ny teny zay nataony président Marc Ravalomanana momba ny resaka io CENI am'izao endriny am'izao fotoana izao io namana teknisianina rehefa vony zay de ndao arahana vetrany ary aloha voatendry omaly ireo olona roa vavao andrafitra ny CENI izay nitendreny Andry Rajoelina isolo tena azy ao anatin'ny CENI de Idama Andriana Arsedo Retafa Arsaina ary Randriana Rivona Toanina tiana ifanomezantsika kosa no voafidin'ny fitsarana atampony ireo zany no nandrasana de feno avokoa ireo olona vaovao andrafitra ny CENI ny ambony kosa de efa fantatra fa efa olony Andry Rajoelina avokoa io CENI io izay karakara fifidianana nefa de tsy antoka mihitsy ny fifidianana madio sy ekeny rehetra mihitsy hoy ny filoha Marc Ravalomanana ity resaka CENI ity matoa mitabataba amin'io aza mety etra zany hoe isin'ny fifidianana mangarara sekeny rehetra zany nareo de zao de mapetrapetra dolo ny olona indrindra moa zany any fanaovana le lisy mpifidianana fa na izany na tsy zany na inona tsy maintsy efara amin'ny fifidianana ihany sika ka amariny tsara ny anaranareo satria mbola miady mafy zao tsika milaza hoe tsy miady am'reto mihitsy tsika aloha miady am'reo any amin'ny firenena mikambana sy any amin'ny Union Africaine makany amin'ny SADC tsika milaza hoe izahay de mangataka mihitsy mba ampiasana ny protocole zany hoe protocole zany ohatra n'inona fanaovana fifidianana any amin'ireny firenena reny Madagasikara nge zavatra ray eo anatin'ireo firenena be amanjatony tiana njanarana an'izany de noho izany zany tsy maintsy ampahafantaranareo na ivory isan-kerinandro eto ary tsika ka tsy metsika ianareo koa vao mivoaka any amin'ny base na any amin'ny fototra misy anareo any de tsy mety io noho izany io CENI io aza mieritreritra fo marina io hitatsika tsara lazainy mpitsara iraisam-pireneny reny reny professeur reny tsy mamorony reny gadrao aozy izy raha ohatra tsy marina ny resahako konoana ny tsaraina jereo reny filazany nga président ny ACC taloha ve ny fitandrovana ny fandrianam-pirenena fa ngahainao mpitandro ny filaminana mihina raha arovana fotsiny lalàna zay ny andraiky tamenanao be da be mihitsy tena tsy mandeha amin'izy de zao de sonitra fotsiny am'izao le vidinetana efa nilaza hoe anao ny ataony ray reto am'ty décembre ty satria be da be ny ilain'ny olona de manao fanafatra dala amena entana ho farana daholo ny olona de farany tsy zakany vola malagasy tsony efa niteny hoe ny asan'ny président ny république fantatro tsara ty za tao telo ihany de ny territoire Madagasikara nosy ty tsy maintsy arovana raha misy maka raha lain'ny olona de tsy maintsy miaro zany asan'ny république ny président de lasa izy miantso an'le hoe mba ampio zay fa lain'ny olona ny tanay faharoa ny vahoaka mipetraka anatin'le tana mipodina ho aminy sao de misy zavatra mampitavatra mety manjo azy miaigny na misy zavatra mitranga ny velany any de ampitoina izy de manaraka ny tiako resana aminareo koa ny farany zany de ny resaka devise ny tahiry vola ivelana tsy maintsy assuren'ny président ny république ny tahiry vola ivelana ka rehefa tsy izy tsony ny sahanan'io tsy tsara mipetraka tsony izy fa hoe mena ny banky venivelany mitantana azy misy dikany zany
Arak'izany dia ny vahoaka malagasy mihitsy ny tokony ijoro, tsy anaiky itsakitsahana atapondoha ka verezina zo amin'ny fifidianana amin'ny alalan'ny alabato efa rangarangany Andrajoelina. Mila mahay makalesona ary tsy varim-panahy indray ka ho voarebirebo ny fanomezana kely tsy mahavita taona izay hozarainy Andrajoelina amin'ny fampelezan-kevitra. Zay ny momba niny resaka hoe CENI zany efa hita hoe tsy afaka amoakany mangarahara satria olony zareo fitonana ny tenitenena am'izany ao anatin'le izy rany faneho-kevitra sy ny fitenena zany noentin'ny président national ny team Andriamatoa Marc Ravalomanana ateo ary tsy izy ihany no miteny an'izany fa efa be de be no miteny an'izany reo atao hoe mpisehatra politika isan-karazany efa manamarika an'izany daholo. Député Jerry Nandriamalaina. Ya raha ny tena fahitana an'io afaka le resahana teo dia tena tsy mety zany le fipetraky le rafitra n'le CENI zany satria tena olona ny fitondrana daholo ny ao anatin'izy io. Ahoana moa zany ny azonao eritreretina hoe mangarara zany ny fifidianana ao atao. Fa io raha tena zavatra tena misy tena raha tokony ho izy tokony misy solotena hatrany anatin'ireny atao hoe solotena ny atoko tsirairay aby zay misy eto amin'ity firenentsika ity zany ohatra zany nataoko. Satria amin'izay fotoana zay mba misy mangarahara afaka manara-maso ny zavatra misy tsara ao anatin'ny rafitra io zany raha zay tokoa tena hoe mipetraka zany fa io moa zany ny zavatra isy eo dia mifanontaniana mipetraka fotsiny hoe afaka anao fifidianana mangarahara ave zany io CENI raha zao ny zavatra misy zany hoe mbola raha fahalalako anazy mbola mety misy zavatra azo ifampiresahana ihany, misy zavatra mety azo ovaina ihany ka zay ny dikan'le hoe aty amin'ny fikonan-doam-pirenena ka zay le tiako atongavany hoe tokony isy fifampiresahana ihany afana zany mametraka le hoe mangarahara tsara zany hoe tsika moa zany mangataka an'izay mihitsy tenako manokana hoe asivo fikonan-doam-pirenena mihitsy mba afahana zany système électoral ray manontolo mihitsy mihitsy mametrapetraka an'izay rehetrarehetra zay namanariana satria raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao matsy dia hitovy amin'ny teo aloha ihany. Isy ndray zany ny doublon sanatriavana, isy ndray zany mety hoe alabato atsy zany raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao ary tsy misy atoko mihitsy ny hoe zay valim-pifidiananao satria mazava be hoe olona miaraka amin'ny fitondrana zany ny eo mazava be fa tsy maintsy anohana sy irona any amin'ny olona nametraka azy eo zany reo olona zay napetraka ao amin'ny CENI eo ka anjarany rehetrarehetra mieritreritra amin'izay zavatra zay namanariana satria raha izao tsika dia efa atao hoe tsy matoky an'io fipetraky ny CENI io ho avy fifidianana sao dia ampikorotana ny tany sy ny firenena ile sanatriavina ny zavatra misy satria tsy angarahara araka le zavatra lazaina teo ny vavim-pifidianana zay hivaoko zany. Dikany hoe fifidianana tsy mangarahara moa zany dia hoe misy zany hoe fraude électorale alabato vi koa mbola teny akapobeny fa rehefa tena tsongolohana izy zay aty fanaovan-gazety mahita hoe misy fraude électorale directe le tena hoe flagrant reny dia misy fraude électorale masqué zany mbola ao anatin'izay sehatra zay daholo ka maro no miteny am'izao fotoana zao hoe any fikonan-doam-pirenena ny tena solution amin'io zavatra io verenana mihitsy zay le hoe fanorenana ifotony ity raha mpifidianana ity fa raha hoe alefalefa am'izao ihany nefa ny tamin'le fifidianana teo aloha teo zany efa hoe doublan hoe olona tao amin'ny CENI tao ihany no niteny an'iny doublan iny zay nele izy tenenina mihitsy reny namanariana mato ny olona ao zany miteny an'ireny olona niasa tao tompona andraikitra ny voalohany tao anisy hoe tsy voalohany fa faharoa dia matory ihany nivoaka dia tsapany fa hoe tena nisy zavatra tsy nety be dehibe tao ka raha zay ny zavatra misy mbola ohatr'izao ihany ve ny fomba anaovana an'izy io dia azo eritreretina sahady fa tena ampikorotana ny firenena raha tsy hoe iroso amin'izay fikonan-doam-pirenena zay tsika dia hoe verina tabatra amin'ny tabatra boribory zany dia ifandiniana hoe ahoana ny ahafahantsika miatrika fifidianana mangarahara zany. Amaraparantsika député Jerry Nandriamalaina izay voafita amin'ny alalany teko Madagasikara to amin'ny distrika ny Avaradrano tsy maintsy resaka n'ity vidim-piainana ity aloha na ahoana fa tena io tena hoe iainana isan'andro amin'izao fotoana izao miakatra amin'ny vidim-piainana na inona tenenina ohatra
Amin'ireny restaurant reny zao na reny gargote reny dia efa misy filazana ny ankamaroany hoe le anankiray zao hitako hoe manomboka amin'ny voalohan'ny volana desambra dia ampahafantarina ianareo mpisakafo ato aminay fa dia hiakatra ny vidin'ny plat sy izay zavatra rehetra ho jifaina ato amin'ity toerana fisakafoanana ity. Mampiomana zany izy ireo zany. Dia akoatran'ny izay ihany koa dia le vidin-javatra efa eny am-pivarotra le iain'ny isan'andro efa miakatra ihany koa. Ohatra io zao ny resaka hena. Raha mahita fa miakatra be zany mividikena amin'izao fotoana zao le malagasy efa tamin'io mbola tsisy an'iny problemana vétérinaire sy ny namany iny efa atsasaka mifefa no vidin'le malagasy. Tsika ny sabinameny mahita an'izany député Jerry Randrebolaina vitsy de vitsy no hoe olona mpividy zany mahavita hoe mividy amin'ny kilao zany. Ny hôtely no mividy an'izay, ny hôtely. Satria iny zany ny hoe ampiasaina ao anatin'ny ray andro, ny hôtely no mahavita hoe mividy 2 kilao 3 kilao. Fa ny hôtely koa efa mihena ihany koa ny quantité zany le vidiny ao anatin'ny ray andro satria tsisy mpihinana. Mihena be le mpihinana zany. Dia ny saosisy ohatriny 90 000 francs ny 1 kilao ny saosisy dia nisy olona nyteny mihitsy zarangaty efa tena 10 volana zay tsy nihinana saosisy. Dia hoe fa ahoana dia hoe 10 volana zay satria tena tsy maraka tsonko le totokena raha tonga dia efa ohatran'ny 5 000 tsy mety manome tsony le mpivarotra. Dia zao zany misy an'io crise nomby io indray dia memafy ihany ilay crise ao aminafin'ilay vidin'entana ny mpitondra nefa ny teny hoe 3 andro dia midina io vidin'entana io tadidin'ny olona zany ndao ary député Jerry Randrebolaina. Tena maro zany na manarina satria raha zavatra hita enen'ny mpivarotra eny na vidim-bary io na ciment na fatao hoe kojakoja fanaovana trano reny eo ihany koa ny hena araka le lazainao teo ny sakafo hohanina zany tena misonitra daholy. Ary mbola ho antsika resaka be moa amin'ny fandarana manaraka zay zavatra zay fa na ny anatin'ny teti-bolam-panjakana ary dia na nietra koa ary dia amin'ny 2024 io dia hiakatra koa nietra ho alohan'ny vahoaka. Nietra miakatra nefa ny olona tsy mihinan-kanina. Zay ndray ilay zavatra tiana tongavana ny hoe nietra miakatra fa le solution hoe mba hamen'ny fanjakana hoe fanomezana asan'ny olona. Ahafahan'le olona mandoa hetra. Fanamorahana ny atao hoe amin'izao fotoana zao moa zany ny olona dia atao hoe mivarotra daholo sisa ny hitan'ny olona hoe atao. Ny mpivarotra zany be dia be no mividy amin'izao fotoana zao. Dia zay rehetrarehetra zay zany anatina fitondrana mbola iverenako foana hoe fitondrana firenena anankiray raha manapa-kevitra ianao hoe apakatra hetra dia efa tokony mitady solution ho an'le olona mba ahafahany mandoa an'le hetra zany. Fa ny antsika hoe akary fotsiny ny hetra fa mila be dia be ny vola miditra amin'ny fanjakana dia le vahoaka efa mahantra kely aty no asianao indray mizaka le hetra mba hamelona an'le kitapom-bolam-panjakana. Misy teny malagasy hoe volosana. Zay le izy. Ka za dia mametra-panontaniana amin'ny mpitondra hoe tokony hijery vahaolana amin'ny resaka fananan'asa aloha. Tokony hijery vahaolana amin'ny resaka fambolena aloha. Ka rehefa miasa ny vahoaka malagasy tsy olana amin'ny mihitsy tsy olana amin'ny vahoaka mihitsy mandoa hetra na izaha zao ary. Tadidiro tsara fa hijery aman'io amin'izao fotoana zao tsy voalohan'ny olona ny volana io firy volana tsy voaloha. Dia fa raha ona ny mpiasa ny jirama indray zany zao hoe zay tsy maloha dia tapahana ny konterana koa jironareo. Inona raha moa no andoavan'le olona vola faktura ny jirama nefa izy raha tsy mananasa. Ny asa kely ataony raha mba hoe miasa saotra zany robain'ny mpangalatra indray. Ka zany rehetrarehetra zany mametra-panontaniana za raha tena te hanentana fanjakana mihitsy hoe tokony mba asiana fahamondrapo reny faktura rehetrarehetra tsy voalohan'ny olona natandritra ny ainana ato anatin'ny confinement reny tokony mba fanjakana no mijery andreny hoe tsy alohan'ny vahoaka malagasy faktura ny jirama tandritra n'iny 2 taona zay niainana n'iny confinement iny. Tena manentana fanjakana mihitsy hoe aloha mba tsy ho alohan'ny vahoaka tsy mandady arona aloha ny faktura nandritry ny 2 taona ny jirama. Sosikevitra ataoko zay. Zay rehetrarehetra zay zany mba mety ahafahan'le vahoaka indray mba miarina kely indray amin'ny atao hoe fidedavana sy ny fiariana andavanandro zany namana rina ka le atao hoe fijojodro vidim-piainana za aloha mino fa tsy hidina tsony io tsy hidina tsony mihitsy io fa dia hoe mba mila mitady vahaolana foana fitondram-panjakana ary tsika vahoaka koa tokony mivonona foana hoe tsy ankindoa amin'ny fanjakana tsika fa aloha tsika hitady
zay fivelomana mety avelona atsika hitady zay atao hoe asa mety ataotsika aloha am'izao fotoana zao fa raha iandry fandrakana foana dia ho faty etotsika mianakafo sanatriavana. Eny ary mamarantsika député Jerry Randriambolaina eto am-pamaranana ary dia inona no teny hoentinao am'tinana azy asana hoe misy teny tianao amafisana zany ho ampitaina amin'ny mpiainoantsika sy ny ampijerentsika le mpiainy mpijery tsy hoe mpanohatra ihany fa ny mpitondra ihany koa mihaino izy mijery antsika izy ny olo-pirenena tsirairay. Eny misaotra namanarina ary manatitra sady ny atao hoe mandrapiresaka indray eto amin'ny sy mandra-pijery ihany koa eto amin'ity fandarana miara-manonjy ity fa manamafy fotsiny hoe manentana foana ny vahoaka malagasy amin'ny resaka fanaovana vaksiny araka le teneniko teo satria manomboka mirongatra ny aretina indray eto amintsika zany mba tsy hiverenantsika tsony any anatina fibohana indray sanatriavana na ihany koa atao hoe hamozy atsika ny fianakaviana namana sy tapaka sanatriavana fa alohantsika misoroka aloha ihany koa tsika mametraka tsara ny atao hoe geste barrière zany mba ahafahantsika miaro tena amin'ny reny aretina reny zany ka dia mametraka ny mandra-pio na mandra-pitafa indray amin'ny vahoaka malagasy zay mihaino zao fandarana miara-manonda zao fa tapitra moa ny fotoanako sy ny anjara fitenenako fa dia mametraka zay mandra-pio an'izay ary faly miaraba sady ihany koa ny honorable namana Alain zay vao vita ao Tsimondrano andiby any tenako eto Alain izy io Alain Ratsimbazafy azafady Alain Ratsimbazafy sy namana faniry ka dia mametraka zay mandra-pio zay ny tenako tompoko. Iny ary dia isaorana député Jerry Randriambolaina nitondra ny fanioan-kevitra ihany koa sy famakavakana teto amin'ny miara-manonja MPS Radio Mada io moa apetratsika foana hoe ny mangidy aloavy ny mamy atelemo zay le fahendrentsika fa na inona fa sairanane eto amin'ity firenentsika ity isika dia olona manana finoana raha mbola misy koa farany tsy maintsy tsy foana kory ny fanantenana manana finoana izany vahoaka malagasy izany zay tena zava-dehibe dikany hoe mino ny amin'ny teny grika de hoe misotro hoandry zareo may teolojia zany dikany hoe mino de misotro misy dikany lehibe zany zay ka na eo aza ny fahasairanana manana an'izay finoana izay foana ny malagasy namana faniry razafy manatany efa io ianao io noho zany ny fandarantsika hiaraka amin'ny député Alain Ratsimbazafy efa maromaro ihany zavatra nytenena tao fa mbola betsaka ihany koa ny tsy voalaza ndao ary satsisy. Eny ary de misaotra ny solomamboaka ny Madagasikara Jerry Randriambolaina niaraka tamintsika teo rena arabe mananjara misaotra anao ihany koa navita ny tapany voalohany iny hiditra amin'ny tapany faharoatsika dia hiaraka amin'ny député Alain Ratsimbazafy amin'ity tapany faharoa ity de afapana ny adevitra ifampiresahana amin'ny rahalahy eto zany satria teny resaka politika tsika eto politika be da be ny zavatra resantsika amin'izay politika izay ary rehefa be da be moa ny zavatra ho resahana amin'ny politika dikan'izay de hoe tena raharam-pirenena no ifatohan'ny adevitra zany fa am'izao tsika miteny zao aloha zany de mirotsaka ny orana any Mahajanga any de falo mivaoaka satria avy ny orana any Mahajanga any de mba velovelombolo ny tatsa le hafanana be teo zany somary mba tontony miaina kely indray am'izao fotoana zao satria tonga ny orana ity orana ity moa zany de zarinampime mihitsiny zany am'lefa miaino an'le fitondram-panjakana zany le omaly io hoe vokatry ny fivaovan'ny toetrandro ka inona ary ny ataonay am'le resaka zay resahan'le mpitondra fanjakana de meantsika tonga miteny député Jerry Randriambolaina teo hoe zany orana zany any azo provoquer zany ny pluie artificielle azo provoquer-na mihitsiny zany ary betsaka manam-pahaizana malagasy mahay an'izany satria tsy voasambany niatrika amina resaka hoe ahitany ohatran'izao Madagasikara dikan'izay fitaovana sy finiavana io ary fahaizana no atambatra ao anatin'izay de mirotsaka ny orana fa faharoa de zao raha resaka rano ny olana eto Madagasikara any amin'ny tany tsisy rano raha hozy Rina Rabe Mananjara teo de inona ny atao ranomasina no avadika
de iny no ahodina de mahazo rano tena fisotro madio tsara. Itsika moa zany mbola tsy tonga any am'izay ranomasina zay fa raha mbola tany tompoka eto Madagasikara dia feno renirano, feno tohi-drano, feno rano mandeha avy any an-tendrombohitra ary zay mbola mahatonga ny cristalline, eau vive, olympique, naturo, vitalo sy ny sisa satria misy rano mangatsakatsaka mahafinaritra eto Madagasikara azo tarihany reny. Akoatran'ny forage zany na hoe manao lava-drano de tokony ho vita ny malagasy, ny teknisianina malagasy. Zay ange ny anaran'ireo teknisianina eny votovorony mba ahafahana manitatra an'ireny fahaizan'ireny ho zaraina amin'ny zanaka malagasy. Ka raha ohatra amin'ny fanjakana miteny kinary ny ataonay ka tsisy le ranoko zay nga afaka ninona de hoe finona ny ilaina an'le fanjakana aleo tsy mitondra sy mitantana satria zavatra tsotra ny tsy hay sady tsy mahay mampiasa an'le teknisianina malagasy, ny tsy mahay ihany koa mampiasa an'ilay vokatra eto atoerana. Firenena tokony tsy hijaly rano raha i Madagasikara saingy mijaly rano Madagasikara satria sendran'izay hoe mpitondra moa zany tsy fantatra na hoe totombitana nasana am'zany tsy fantatsika fa de zay le izy hoe tsy niomana hitondra fanjakana de zao ny farany. Miaraba député Alain Ratsimbazafa tafaradalina indray tsika amin'ity marainy ty. Miarabanao namana faniry ary miaraba koa ny vahoaka izay manaraka ny fandarana miara-manonja. Akafaliana trano moa no andraisana anjara amin'itony fandarana itony satria dia ifampitafana amintsika vahoaka malagasy indrindra amin'ny sehatry ny raharaham-pirenena amin'ny mahasolombavambahoaka ihany koa dia misampana amin'ny andraikitra maromaro izay ahafantarana an'izay hoe raharaham-pirenena tokony ampitaina ny vahoaka sy misy adidy ihany koa ao anatin'izany hoe andraikitra mahasolombavambahoaka zany ny fanomezana ny tatitra eny anivon'ny vahoaka ny zavatra misy iainan'ny firenena amin'izao fotoan'izao koa dia manentana antsika mbola anjoyan'izany fandarana izany hatramin'ny farany. Iny ary monsieur le député, izy ty moa zany ataontsika ady vomanga ny kirijavola tonga de mivoamaso mitsirina. Zay moa mbola adevitra be iny ady voay manga sa ady vomanga tsy mbola fantatsika zay tena marina fa rina am'le resaka kilalao teny ny tena mahay azy de tonga de tairitsika am'izay ngamba zay tonga de hoatombontsika fa alohan'ny hanomboantsika ny andevitra politika aloha ny tamin'ny faran'ny herinandro tao député Alain Ratsimbazafa dia nietsika ny vahoaka tany Nosy-be satria osika zany mamelona ny toekaren'ny Nosy-be zany sy mivahoaka ao aminy de ny tontolo ny fizahantany rehefa tena adiniana ny zava-misy nefa dia tena mikakaika ny ponina ny toerana tsisy asa marobe reo hotely mikatona sy trano fisakafoanana ny mpiasa mazava ho azy manaraka zay tsisy asa ny tontolo amin'ny vidim-piainana de miakatra zay tsy izy fantatsika moa zany Nosy-be na Sainte Marie na reo firenena toerana lavidavitra zany eto Madagasikara dia saika ambony ny vidim-piainana zany ka raha izany trangan-javatra zany de vao mainka zany tsy takatry ny vahoaka ho an-toerana zany akoatry ny hoe tsy afaka tena manao an'ireo activité andavanandro ny vahoaka zany satria de tena reraka araky ny vidim-piainana sy ny hoe tsy manana an'izay vola hoe to manana zay de mikatso ny tontolo ara-toekarena satria tsy misy ny fizahantany dia ho arahantsika aloha zany ty apahatsary ty tsika ihany manana ny ty apahatsary ty avy an'ny Nosy-Belleville tany izy ty tamin'ny sabotsy teo tao amin'ny Fokotany Jabala no nanaovan'izy ireo an'ity tao amin'ny terrain'ny vétéran fa voadidina mpitandro ny filaminana zany ty toerany ty de tao amin'ny kanja ihany reo olo reo nanao fihetsiketsehana de nanao an'izay hoe inona ny tokony atao mobilisation sy ny sensibilisation ny amin'ny hoe ahoana ny organisation manaraka satria dia efa atenda ny aina zany amin'ny zava-misy a Nosy-Belleville.
maty ny fizahantany ary misaona ny voaka antony nanaovan'izy ireo ny akanjo mainty ny député Alain Ratsimbazafy de ny redo natao ambadika zany le mitsangana ry tanora eritrereto tsara efa zay la hira efa mivoaka any ambavany voaka malagasy am'izao fotoana zao rehefa mandeha iny hira iny dia avy hatrany mbi ao anatin'ny sainy rehetra de hoe efa ao anatin'ny fotoanan'le fientanany fo ao anatin'le misy zavatra tsy ara-jariny tsy ara-dalàna mitranga ary tsy anaiky an'izay endrim-panitsahana zay ny vahoaka zany sombony iny tontolo ny fizahantany no ny jorony ny vahoaka ny Nosy Be tamin'ny sabotsy teo marina fa tonga maro ny vahoaka fa ny mpitandro filaminana ihany koa dia niezaka ny hodidina amin'izany toerana izany mbola tao anatin'ny fandaminana sy ny endriky ny hitondrana izay endriky ny tolona zay ny any Nosy Be fa tsy ny fandrafy amin'ny mpitandro filaminana koa ny zavatra nokaroan'izy ireo fa ao anatin'izany fandaminana zay zay ny vaovao zay ny zava-misy député Alain Ratsimbazafy. Ya, araky ny sary zay hitantsika teo iny moa zany de efa tena mitaraina ny vahoaka ary matoa izy maneho an'izay hoe fitafiana mainty zay de efa ao anatin'ny misaona tanteraka mihitsy zany ireo olona ireo am'izao fotoana zao. Ny tena olana ma tsy namana faniry am'izao fotoana zao de ny hoe ilay fitondram-panjakana de tsy mba mitady vahaolana mifanaraka amin'ny zavatra misy iainan'ny vahoaka fa toareva amina zavatra hafa foana zay hita fa hoe zavatra mety tsy maika na ihany koa hoe tsy lahara-pahamehana amin'ny toe-javatra zay iainan'ny olona ankehitriny. Raha nandray ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana manoloana ny fanankatonana ny sistany de tokony hijery fomba izy manoloana ny ahoana ny ahafahana manome asa ho an'reto malagasy very asa marobe reto satria adidin'ny fanjakana zany no mitady vahaolana ho an'ny vahoaka ary anisan'ny napetraky ny filoha Marc Ravalomanana moa zay hoe inona ny andraikitra zany filoha-pirenena zany de tafiditra ao anatin'le andraikitra telo lehibe zay tena tokony antsoroan'ny filoha-pirenena zany hoe fiahinan'ny vahoaka ao anatin'ny firenena zany. Ny zavatra hitantsika nefa nandritra zay nanombohan'ny Covid teto Madagasikara zay dia toa midi tsy hita izay fijerena ny fanomezana asa ho an'ny mponina zay fa atao mitazapotsiny manoloana an'izany fahasairanana sy fahaverezana asa zany ny mpitondra reny hitantsika reny fa mikikika ny olona ankehitriny ary isy fiantraikany lehibe amin'ny lafi-pitantanany eto anivon'ny firenena mihitsy reny zava-miseho any Nosy Be reny satria ny mpandraharaha rehetra zany amin'ny sehatry ny fizahantany any amin'izany Nosy Be zany de fa very fanambola velona am'izao fotoana zao mikatona ny hotely ny tanora indrindrindrindra zay miasa amin'ireny sehatry ny fizahantany reny de tena mirenireny fotsiny tsy misy pakady mba entin'ny fitondrana analefahana ny fahasairanana fa de variana moa anao fa zavatra hafa zay tsy mifanaraka an'izay filan'ireo mponindreo no to hiazaka zahan'ny fitondrana am'izao fotoana zao de eto no isariana ny saitsika hoe ahina de ahina ny
fipoahana ara-tsosialy eto Madagasikara. Raha izao trangan-javatra hita manerana ny faritra isan-karazany zao a no mitranga zany satria hitantsika teo tamin'ny fanombohan'ny fandarana miara-manonja anisan'ny naneo an'izay hoe tsy fahalavo rariana amin'ny tsy fisiana rano fisotro madio zay ny mponina zay atao hoe filana fototra andavanandro ary anisan'ny mahavelona amin'ny mahaolombelona zany rano zany toa mandrakty androany a efa hitantsika teo ny olana zay nezahana naseho antsary amintsika mpanaraka ny fandarana fa tena miaina ao anatin'izany hoe tena olana goavana amin'ny sehatra ara-dranotsika eto Madagasikara. Efa nentina namana faniry teo sy ny solombavam-bahoaka député Andriambolaina hoe misy vahaolana ange tokony hoentin'ny fanjakana manoloana an'izany fa tsy tokony hitaza-potsiny manoloana ny olana zay mitranga. Torak'izay ty fizahan-tany ty inona ny azo atao manoloana ny fizahan-tany anatiny azo tanterahana eto amintsika mba hahafahan'ny ireo mpandrara mba manodina an'izany orinasa zany. Faharoa de ny hoe ahoana ny andraikitry ny fanjakana amin'ny lafiny fanohanana samihafa ny reny orinasa reny satria hitantsika raha ny adevitra tao anatin'ny fandinihana ny lalàna feno teti-bola 2024 moa tena anay dia anisan'ny nametraka fanamarihana tao a ny lehiben'ny sampandrarahany etra na ny tale général zany ny hoe ny etra ho an'ireny a de tsy maintsy hotakiana fa ny fomba izay andoavany azy fotsiny a no jerena zany ny atsotsika hoe allègement na ny fanalefahana amin'ny fomba fandoavana zany zay tsy hitovy amin'ny fomba fandoavana isa-taona. Fa ny fanontaniana de hoe inona moa ny etra tokony alaina amin'izy ireny zany raha izy raha tsy niasa tao anatina fotoana lavalava teto amin'ny tany sy ny firenena ary faty antoka ray lavaka ary no hitany nandritra an'izay vanim-potoana tsy niasan'izay ka tokony andinika ihany tsika marina fa ilaina ny hoe fampidiran-ketra kanefa kosa mba misy sehatra tokony hodiniana manokana manoloana n'ireny fampidiran-ketra ireny fa tsy hanaovana tery vaimanta ka aisy indray raha pitso ravaka pitso aiseo indray ireny atao hoe fijoroan'ny olona tahaka n'ireny tany Anosy be ireny amin'ny fahitana hoe tsy aradrariny loatra ny fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena namana faniry. Izy ty moa zany ny rehetrany de samy manana fomba hijoroany député Alain Ratsimajafy ny tany Anosy be elively zay resaka fizahan-tany zay a fa samy mampiseho an'ilay tsy fahazakany ny zava-misy eny anevon'ny distrika sy ny faritra zany. Zany a de efa niseho tamin'ny andro maro tao ny hoe tsy zakanay lay fihetsika am'ilay délestage lava zany de efa nisy nanao an'izany nge ny tany amina distrika sy ny commune efa hitantsika zany efa nisy ihany koa ny amin'ny hoe tsy mety aminay ny zavatra ataony no mpitandro ny filaminana de nisy nampiseho an'izany lay izy zany lasa miseho amina endrika samihafa le izy arak'izay zava-misy ainany vahoaka any amin'ny toerana misy azy de misy ihany koa teto andrenivohitra ny amin'ny hoe avelo zay hivarotra fa sahiran'izay nony zahay fangamo fitondram-panjakana mame volanay toko ty fanapitehana ary nataonay de hitantsika miverimberina ny sary nisy fotoana tetsy Analakely teny Abeoririka de nampisehony tsy fahafaliany ny vahoaka ao anatin'izany rehetra zany ka zay ny etitsika ilazana amin'le filazana teo ny amin'ny hoe atahorana le tsangandravitrotra zao fa isika moa zany rehefa mba miaino an'le feo an'le fitondram-panjakana de zavatra roa ihany anazy ny teneny député Alain Ratsimajafy de ny hoe Covid-19 io faharoa de hoe ny panelingelina sy ny sabotage de eo aloha zany ny hoe efa nandinika tsara sy namadibadika lela ve le mpitondra fanjakana sy mipanoa anazy vao ny teny satria ny Covid-19 araka ny nambarantsika teo de hoe hitovizany rehetro mariny zany fa zao nisy vola be tompoko no nomena amin'ny Madagasikara hiatrehana ny Covid-19 ray zay fa faharoa de zao mbola nanao findramam-boly tsika tamin'ireo sehatra iraisam-pirenena na io firenena samy firenena na io firenena sy ireo mpiara-miombinantoka Madagasikara zay mpampindram-bola nahazatra na le hoe bailleur traditionnel a Madagasikara fa mbola misy koa taorinan'ny Covid-19 iny reo vola azotsika député Alain Ratsimajafy zany zay fanampiana araky maolona satria miasa eto foana ny Médecins Sans Frontières miasa eto foana ny AFD miasa eto foana ny inona moa lay
pitety any atsimity ny PAM sy ny FID ny UNFPA sy ny UNESCO maro be reo miasa eto Madagasikara mitondra ny fanampiana ho an'ny Madagasikara zany hoe le fanjakana zany de tsy irery le fanjakana ary akoatran'izany rehetrarehetra resantsika zany de zao misy volam-panjakana mihodina ihany eto hanaovana asa samihafa fa tsy tonga any am'izay alehan'le izy ary akoatran'izany resantsika zany de mbola tenintsika ny amin'ny hoe ny sehatra raisam-pirenena na mivondrony raisam-pirenena dia manontany any Madagasikara hatrany ny amin'ny hoe mbola misy tatsoroka ataon'izy ireo amin'ny Madagasikara ary tia ny tsara ho fantatry ny rehetra ny filoham-pirenena ny prime ministre reo mpikambana anatin'ny gouvernement de efa nilaza fa efa voafehy zany Covid-19 zany ary Madagasikara dia anisan'ny nalefaka indrindra hony ny tany vosy reo niditra hôpitaly tamin'ity Covid-19 ty hatramin'ireo maty ary lesana tamin'izay hatramin'ny hoe tsy misy Covid-19 tsony teto Madagasikara tamin'le fitokanana an'ilay kianjany Barea de ny foanana la état d'urgence sanitaire zany ka inona zany mbola aniliana foana an'ilay olana makany an'le Covid-19 nefa ny moyen rehetra teo an-tanatsika ny mpiara-mombonantoka de niasa ary rehefa niasa izy de piteanairatsy mazava de hoe tsy niasa tany amin'ny birao fotsiny na niasa nanao communication fotsiny izy ireo fa niasa tany amin'ny terrain ny tety ny vahoaka ary ny mpiara-miombonantoka mihitsy aza ny nanaitra hoe misy 1,120,000 anoany reo tsy ampy-sakafo eto Madagasikara nataony ny Amnesty International zany be da be no miasa eto Madagasikara dikan'izay inona no mbola ilazany mpitondra ny amin'ny hoe Covid-19 ny olana ary nisy ny tatsoroka ho an'ny secteur privé nisy ny tatsoroka ao anatin'ny resaka tourisme fa tsy nazo ny anjarany reo akoatry ny vahoaka moa zay nao ambakaina tamin'ireo hoe vatsitsinjo hoe tosika afameno hoe vary mora sy tena fanambakana satria tsy tody tany am'ireo vahoaka zay no idina atao anatin'ny fiborina satria ny mesure tokony fataka tamin'iny zany na mesure d'accompagnement le hoe nisy confinement na naiboka dia tokony misy ny fanomezana antoka ho an'le olona naiboka zany hoe ity ny sakafo zay miantoka ny fotoana zay haniboana anareo fa tsy zany ny zava-misy teto Madagasikara de io ara moa deputé Alain Tsimbazafa sady mahampome no mahasositra no mahampomena mampalahelo ihany le fihetsika le fitondram-panjakana manantana le Covid-19 efa miainga ilay statistique am'izao fotoana zao de iny nataon'le ministère fahasalamam-bahoaka lay publicité an'le CVO ndray ny azo no ataony ary eo anatin'ny paziny le ministère fahasalamam-bahoaka de le CVO no mbola resahany lava iny CVO efa nitondrana fanakiana vonanomboka ny Covid-19 tamin'ny volana avril tany hoany amin'ny 2020 tany hoany nefa eto misy vaccine zay andoavantsika vola ao anatin'ilay initiative Covax ao anatin'ilay protocole ifanarahantsika amin'ny OMS sy ny sisa de misy objectif voanteneny vondrona européenne hoe tokony ho tratrany ny ray tapitrisana 1 million no vita vaccine hatramin'ny farany taona de tsy zay nanaovana sensibilisation satria mbola préciser-ny Union européenne tsara misy na hoe mbola no amafisy na hoe tsy ampy ny fanetanana ny vahoaka hanao zany vaccine zany satria io ny vahaolana am'izany vaccine zany de le fitondram-panjakana tsy zany anazy ny zavatra resahany deputé Alain Tsimbazafa tsy le resaka fanetanana an'le vaccine fa inona indray ny azy ny zavatra resahany le CVO ny anazy ny nanaovany publicité zany mba hiparitaka tsy fantatry hoe inona zany le objectif ao anatin'izay CVO zay raha le resahana zany satria raha ny ataontsika hoe ny tany vaccine zany raha isika manodidina zany la réunion de 70% Mayotte 68,3%, Seychelles 78,6%, Maurice 67,8% no tany vita vaccine. Madagasikara tompoko mbola tsisy raha isan-jato. De maninona tsy le vaccine satria zany no fahafahana mandeha sy miazo an sehatra ifamezivezentsika amin'ny firenena ray manontolo sy ireo sehatra iraisam-pirenena zany rehefa misokatra ny sisy tany. Ary mbola namafisy ny volana Europeana zany ny amin'ny karazana fahafahana na certificat ahafahana mifamezivezy eran'izao tontolo zao.
de tsy rototra am'zany le fitondram-panjakana ary tsy mametraka ao politika ngeza be am'le resaka vaksiny izy deputé Naira Tsimbazafa fa inona ny azy mahafatifaty azy, inona ny azy mbola voiziny laya CVO ny azo ny resahana zay mbola tsy hita le izy hoe tena nahavonjy ve le CVO de io ny azy voiziny am'izao fotoana zao deputé Naira Tsimbazafa. Eo indrindra matsy ny tena manahirana ny hoe mahay mitantana ve reto tompona andraikitra eto amin'ny firenena ankehitriny reto sa tsy fa tena fahalalana ihany ianao manoloana ny zavatra misy am'izao fotoana zao. Raha patsiahy kely dia 250 000 doses ny vaksiny voalohany niditra teto Madagasikara zay AstraZeneca. Na io zany niditra teto voalohany teto amintsika. Rehefa natao ny fanentanana de hitatsika fa tsy tratra akory ary io fetrisy io ny olona sitraka an'izany zany hoe teo ny fahalainana tamin'ny vahoaka malagasy teo ny fisalasalana sy ny sisa ary maro tamin'io vaksiny io raha sy diso dia nanodididina ny 60 000 tanoany ny ambina vaksiny zay voatery tsy maintsy nopotehina fa lany daty satria inona ny anton'izay ilay mpitondra eto amintsika mihitsy tsy manam-piniavana maneho modely ho an'ny vahoaka malagasy fa izany vaksiny zany no vahaolana ilatsika am'izao fiparitahan'ny valana retina izao. Araky nefa anambarana eo teo any amin'ny firenena manodidina antsika de fa tena miakatra ny tany fanaovam-baksiny. Eto amintsika kosa dia marisarisa ny olona satria velona ia ary ihany koa tsy ampy ilay fanentanana. Sarotra no milaza hoe tsy manao fanentanana mihitsy ianareo fa tsy ampy le izy matony vahoaka malagasy mbola tsy mirodorodo manantanteraka an'izany vaksiny zany. Eo moa zany araky ny nambara teo de hoe mbola CVO ihany no hitany anatin'ny pejany ministera ny fahasalamana. Ore olona raha natadidy tsara tsika dia efa nisy vanim-potoana ane ireny namidy tamin'ny vidiny mora te hatrany amin'ny grande surface ny sisa fa nesorina amin'ny farany satria manino efa resy lahatra ny vahoaka malagasy fa tsy antsony ny lalana afahana mamongotra an'izao valana retin'izao fa de gaga moa ianao vaketriny zany ny fitondram-panjakana zay avy amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamana mihitsy indray ny mbola mamerina ho andohan'ny malagasy fa mbola lalana anankiray afahana miady amin'ny valana retiny de ho hitatsika moa zany ho aiza mariny ty fireneny ty ny saorana an'Andriamanitra aloha dia mbola azo raisina hoe vitsy raha oharina am'ireo any amin'ny firenekafa ny olona namony ainy teto Madagasikara saingy zava-dehibe kosa ny aina satria tsy misy olona mahavidy ainy zany ary an'Andriamanitra ny aina ka tokony ho tandrovany zany rehetrarehetra zany satria reo vahoaka malagasy reo nge no antoka mampandroso ana firenena anankiray ny olombelona anisan'ny harena ny firenena afahana mitondra an'izay lafi ny fampandrosoana zay ka na inona zavatra mety tetikasa na programanasa entin'ny fitondram-panjakana ka raha manao tsinitsinona ny vahoaka indrindrindrindra amin'itony sehatra ny fahasalamany tony de inona moa zany ny vokatrandrasana malona an'izay sehatra ny fampandrosoana ny firenena zay fa de diso lalana ny fitondram-panjakana raha ny fijerinay azy ka tokony ho jerena ny fomba zay afahana mampiakatra an'izany hoe olona misitraka ny vaksiny zany eto Madagasikara. Eo moa na manafaniry de ny hoe io Covid foana no ataon'ny fitondram-panjakana alaolana eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny tsy fahombiazana anarina ny tsy fahombiazana tsara ihany mampiatsa antsika satria somary me ihany ny tena manoloana an'ireo teknisianina zay eo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola raha nisy ny fandinihana ny atsotsika hoe loi de finance 2022 iny anivon'ny anteny miram-pirenena raha ny misy atsika tompoko amin'izao fotoana izao ny tany arikarena fobe atsika dia -7,1 raha ny vinavinany zany teknisiany zany hoentina mpandresena lahatra eny anivon'ny anteny miram-pirenena dia miabo 5,700 any amin'ny taona 2024 velom-panontaniana ianao hoe any amin'ny miiba 7,1 ve hiakatra makany amin'ny 5,700 zay miabo hitanao avy hatrany hoe
famitahana an'ilay vahoaka malagasy zany satria tsy ho possible mihitsy zany raha izao fomba fiasan'ny fitondram-panjakana zao a no hita fa dia mihemijotso makany amin'ny mihibitsika amin'ny sehatry ny ara-toekarena eto Madagasikara. Inona ny antony mahatonga amin'ny teny an'izay? Satria ilay fitondram-panjakana mihitsy no tsy manana pakady edina amin'ny fahatrany eto amintsika. Anisan'izany no hoe ny sehatra zay secteur primaire zay tokony ho tohanana zany fitondram-panjakana zany ialana amin'ny fahasairana na maharitra eto amintsika no ninitsy jerena sy todiana lamosina fa aleony manafatra PPN amina sambo misy 20 ho an'ny vahoaka malagasy ary efa tapitra ireo PPN zay everina ho tonga reo mbola tsy tonga moa izy amin'izao fotoana izao de inona ndray fa tsy miverina toy izao foana ve zany ilay fiainan'ilay firenena. Raha ny fandiniako azy de ninina-pahatrana mihitsy ty firenena ity mba tsy ahafahan'ny vahoaka malagasy hitroatra manoloana ny fanagejana sy fanodikodonana an'ireo fananany firenena eto Madagasikara. Ary atao zay mampalemy malagasy mba tsy hisokatra amin'ny masony manoloana ny zavatra misy. Indrindrindrindra moa zany amin'ny lafiny fanabeazana izay hitantsika fa tena ambany zavatra amin'izao fotoana izao ary anisan'ny atao hoe mahasarotiny ny tena ihany satria tena betsaka loatra ny ireo taranakitsika zany izay tsy misitraka ny tena hoe fanabeazana eto amin'ny tany sy ny firenena noho ny olana ara-toekarena zay misy eo aminy de ao anatin'ny fahatrana ka tsy manana fahafahana tsony ny ray aman-dreny mandefa ny ankizy any amin'ireny sekoly ireny. Mitatra kely makany amin'izay atsinona satria ny mahatonga amin'ny resaka an'izay de hoe tena very tanteraka le firenentsika ary hitantsika fa ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao mihitsy ny tena mampilentika ny firenena noho ny tsy fahaiza manao noho ny tsy fahaiza mitantana hany ka ilay vahoaka mihitsy zany no mizaka ny tseranena amin'izao fotoana izao. Raha iverina kely ahy zany mahakasika ny lafiny tokony ho fanentanana misy eto amintsika teo namana faniry de tena ilaina ny fitondram-panjakana mba tsy hanao diversion ny zavatra misy eto Madagasikara fa aleo zay zavatra tena ilain'ny vahoaka ary aoka zay zavatra tena hitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny firenena no hiazakazahana fa tsy zavatra efa hita fa tsy mahomby toy ny CVO indray no mbola irairaina sy ezahana andresen-dahatra ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Itsika moa zany tena miandry satria ny tenin'ny vondrona Europiana atao anatin'ilay dialogue politika zany ny manahirana manko zany de mitialaina tsy mazava de hoe rehefa ny mpanohitra no miteny na ny filoha Marc-Ravalomanana na ny RMDM na ny TIM na isika eto miara-manondra ny amin'ny hoe tena manaovinareo vaksiny ary mijoroanareo ry fanjakana de tsy mihaino izy fa rehefa tonga ao an-dapa le vazaha tamin'ny faran'ny herinandro tao vonina Europiana tamin'ilay dialogue politika de tao no ny teny ny amin'ny hoe tena nanindry mihitsy ny vonina Europiana ny tokony hanaovana zany campagne d'information et de sensibilisation à grande échelle sur la vaccination. Zay mihitsy ny azy ny fomba namindry zany azy ao an-trano ny vazaha no miteny de io le fanjakana zany vo mba metsiketsika fa zao mbola tsalo fa le CVO lo mbola naseseo kely ihany le CVO zay efa tsy hany ny fisainan'le malagasy amin'le hoe tsy lalany zany satria fantatry ny rehetra fa raha ny resaka vaksiny zany de mahafantatra ny rehetra hoe tena anisan'ny procédure zay ahafahana zany zay mivoaka sy miditra eo amin'ny setra iretsam-pirenena ty vaksiny ty procédure tena mazava tsara mihitsy zany ary misy ny taratasiny zany ary zay koa no fomba atongava mpizahatany eto Madagasikara zany am'izay resaka vaksiny zay kanefa tsy rototra le fitondram-panjakana efa teto ny AstraZeneca efa teto ny Janssen eto ny Sinopharm am'izao fotoana zao de mieritreritritsika hoe tokony mbola ho afaingana zany satria raha ohatra ka am'izao situation Madagasikara zao no mitetitetika satria ohatra miketriketrika am'izay manko le fanjakana hoe sao de azo atao ndray manao fiboana état d'urgence sanitaire any ambadika any de hotsika hoe aza manandrakandran-doza am'izao olana sy fahasaranana ny vahoaka malagasy zao fa zava-doza zany ary ho vidina lafo zany amin'ny tontolo ara-toekarena
fa raha iverenina le teninao teo de mitealaina tsy mazafy ny amin'ny hoe tonga tany amin'ny 3 sa firisan-jato teo lay tamin'ny ty 2020 hatramin'ny décembre ozy izy iositsika hoe moins 7,1 izy de mietreritra zareo fa ho tratra 3,5 hatramin'ny décembre 2021 ary apakarina ho 5,4 amin'ny fin 2022 ny taux de croissance économique à Madagascar. Tany Arkarena zany de ozy izy tsika hoe raikim-poy aviaizany nahazonany zany mathématiquement, statistiquement, économiquement ahoana nahazonany zany tena mahavarina efa avy ary mitrotrongy amin'ny tany tary de tampoka teo de misy miteny 3,2 miracle mon ami hoe tena milasa mahay be tampoka lay ministère ny vola sisisa nefa le hoe tena mila tolo-kevitra avy any androtsida mihitsy le izy am'lay le banque d'affaires zany am'lay fitantanana volam-panjakana fikaroana zavatra etseroa sy ny karazany zany de mahita antsitsika de mifantanina apetratsika zany raikim-poy aviaiza nazonany zao satria rehefa miresaka an'izao manko tsika de miresaka ny réserve zany na devise rehefa miresaka zao tsika de miresaka amina resaka kirakira ny volam-panjakana amina déficit ny sy ny sisa zany rehefa miresaka am'izao tsika raha ohatra taux de croissance zany de miresaka foantsika ny amin'ny fivezivezen'ny volantsika amin'ny alalan'ny hetra miditra sy ireo aba samihafa zany be da be ny zavatra kajina mba ahazona zao hatramin'ny vola ny exportation na ny fanondranana ataon'ny Madagasikara zany de reny rehetrarehetra reny no mitambatra kajina ahazona mahazo an'lay Arkarena zany ka raha io ny hitantsika teo hoe nanahoana ny vidina vanille zao tsika vao miainga an'le tsy nanahoana ny produit locaux tamin'ny alalan'ny girofle nanahoana ny zavatra maro be teto amintsika nisy raha patrimoine devise nitra ve teto Madagasikara ahoana ny résidvana devise eo anivon'ny banque fobe sy ny sisa de mampametra-panontaniana antsika hoe ahoana nahazona an'le raikim-poy fa ino moa zany ny fanjakana zany ndraindray izy mahay be de ndraindray izy tena mila mpanolotsaina iraisam-pirenena mihitsiny zany de hitantsika eo zay mety ho fanazavana ara-teknika moa zany hoe ho tratratra amin'ny farany volana décembre ve le 3,2% farany zava-misy aloha de mbola miiba ny antotanisa député alay marina mihitsy zany namana faniry ary ianao ne hoa varina sy mime manoloana an'lizy satria ilay technician na mifahitana azy de tratrana pression fotsiny any ambadika any dia atao zay anenjehana isa taremarika mba ahafahan'lay solombavam-bahoaka zany fidy angana mandany an'zany teti-bola-panjakana zany fa hatreto aloha ny zavatra hitanay de sarotra inona ny azahoanany zany hoe tany Arkarena tsika zany ho miabo hatrany amin'ny 5,700 amin'ny taona 2020 sy 2020 eo ihany koa mantsy hitantaratra ny tsy fahafehezan'ny ministèran'ny fitantanam-bola io an'izay le hoe fampidirana an'ireo devisetsika any ivelan'ireo na ny rapatriement de devise zany tsy voafehy zany satria raha ny tamin'ny heritaona manokana zao no resahana de tena adevitra tao anivon'ny anteny miaram-pirenena zany ary nangatahany solombavam-bahoaka mihitsy ara ny liste ireo orinasa na olona zay manondranentana ny ivelany ka tsy napodiny volany eto Madagasikara fa dia nareborebo moa zany ny solombavam-bahoaka mbola andrasana fanapahan-kevitra avy any anivon'ny primature zany zay vao azo menanareo ny liste reo oloreo ary io koa miovaova jereo amin'ny sita sy ny sisa zany raha rehetra zany de tsy nahazahoana valiny mahafapo kanefa ny solombavam-bahoaka de tadio tsara fa tompona andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernement ary andraikitra ny solombavam-bahoaka no mitaky an'izany any tompona andraikitra zay voakasikiny zany fitantanam-bola eto amin'ny tany sy ny firenena zany mba ahafahana manaraka tsipiriana ny hoe manahoana marina ny antoka fa ho tratra na tsy izany tany Arkarena fobe eto Madagasikara zany efatika zavatra afitsika député alaina tsy mazafy satria mbola resaka tsika rehefa avy aloha tontolo mpifidianana fa ity misy vaovao zay miparitaka be hatramin'ny maraina zany any amin'ny tambazotra sosialy de izy ty tena angatahantsika valite mihitsy amin'ny fitondram-panjakana hoe omeo valiteny tena mazava mikasika an'ity taratasy miparitaka ity taratasy zay miparitaka zay raha anatin'le zany de hoe avy any amina orinasa sono zay nanamboatra ny kianja Beny Mahamasina zany na hoe terrain Barea moa zany
ny fomba fitentsika de hoe kianjany mamasina foana moa zany fa ny fanjakana mametraka an'lizy hoe kianjany baria zany zany mbola adevitra be mihitsiny zany lafin-javatra satria ao anatin'izay taratasy zay a dia fampitsaharana zany a ny fanaovana ny asa momba ny système de contrôle zany na hoe avis d'arrêt de fonctionnement du système de contrôle zany zay a no votoatiny zany na no antony a voalaza ao anatiny zany a taratasy zany de le orinasa zany a orinasa sinoa CSCOD zay moa zany nahazo an'io tseny io zany a zay voatondro tamin'ny voalohany de pitena tsy mizafy hoe 77 millions de dollars volan'ny fanjakana hono ataontsika an'izay madidio zay a fa nareo moa zany solomaboaka mahita an'izany tao anatin'ny loi de finance ave zany ahoana fomba nanamboarana an'izany adevitra be zany de nambara n'io taratasy miparitaka io fa misy vola 17 millions de dollars zay volan'ny orinasa CSCOD zany zay anosony dia mbola tsy voalo ao anatin'izay hoe système de contrôle zay zany ary efa nanoratan'izy ireo taratasy indromy ataona ho an'ny fitondrana zany ho an'ny tompon'andraikitra tandrify azy zany de vokatry zay zany tamin'ny voalohan'ny volana novambra satria tamin'izay le taratasy no miainga dia nanao fampitsarana asa zany izy ireo dia misy asa telo be zao no natsahatra anatin'izay satria tsy mbola vita zato izazato zany dia ny système d'éclairage zany le jiro be io zany dia ny surveillance zany na ny fanaraha-maso anatin'ny kianjo io sy manodidina ny kianja rehetra zany ary ny commande ny écran géant zany anatin'izay satria misy mpiara-miasa am'reto orinasa sinoa CSCOD reto zany ny zavatra tadiavitsika ao anatin'ny ty adevitra ity zany hoe mbola misy trosa 17 millions de dollars zany na 7.10 tapitrisa dollars voalaza n'io taratasy miparitaka io fa mbola tsy voalo zay anty orinasa sinoa ity tadiavitsika zany de hoe inona ny version officielle avy any anivon'ny fitondram-panjakana zany zay nampanao an'izao asa ho an'ity orinasa sinoa ity zany inona ny version officielle avy amin'ny fitondram-panjakana satria ny fitondram-panjakana de efa nitokana oeraoera am'ty kianja ty tamin'ny volana jona tany ho any de pite alaina tsy mazafy zay zany zavatra tena andrasatsika ny fanazavana mikasika an'le hoe tena taratasy ara-dalàna miparitaka ty faharo tena misy an'ity tokoa ary tsy mbola misy an'izay vola mbola tsy voalohan'ny fitondram-panjakana 7.10 tapitrisa dollars amerikanina zay tokoa am'ty orinasa sinoa ity ary nisy an'ireo fampitsarana zany an'ireo hoe système de contrôle zany amin'ny alalan'ny éclairage surveillance sy ny commande ny écran géant zay mbola tsy voalovola ny fitondram-panjakana am'izao orinasa zao zay zany tena andrasantsika de pialaina tsy mazafy manoloana ty raharaha ty tsika moa mangataka foana n'izay mangarary zay namana faniry ary ilaina foana moa zany mampafantatra amin'ny vahoaka malagasy samy varintsika am'izao fotoan'izao fa zany mangarary zany de tsy tazantsika mihitsy eto Madagasikara kinafinafina avokoa ny zavatra rehetra raha raisiko manokana ny hoe 77 millions de dollars zany vola be zany ary raha teo anivon'ny anteny mera-pirenena de tsy misy fanazavana mazava makasika ny hoe tia nyteti-bola mpanjakana anatanterahana an'io kianjany mamasina io am'izao fotoan'izao nefa ny fitondram-panjakana araka ny nambaranao teo de hoe milaza mihitsy fa hoe kitapom-bola mpanjakana madiodio firenena malagasy madiodio na anatanterahana ny fotodrafitrasa lehibe etsy mamasina de mipetraka ny fanontaniana hoe aiza ho aiza atao anaty teti-bola mpanjakana no ahitana an'izay ary manao na ny fitondram-panazavana zay entin'ireo eo anivo ny ministera voakasika amin'ny fomba fanefana an'izany volo zany satria raha ny raisiko manokana zao hoe 17 millions de dollars zany no mbola tsy voaloha am'izao fotoan'izao dia manodidina any amin'ny 49 milliards any ho any ariary ny vola zay mbola efainy ny fitondram-panjakana malagasy zany am'ireo orinasa sinoa zay nanatanteraka 49 milliards d'ariary 49 milliards d'ariary zay ny volambola andrasan'reto orinasa reto zany oraisiny anivon'ny fitondram-panjakana malagasy 245 milliards de FMG zany anoantsika zany zany ny volambola trosan'ny firenetsika am'ireo orinasa sinoa reo raha vao mariny ty taratasy ty raha mariny io taratasy io ny fanamariana foana moa tiana atongavana de ny hoe voalohany asehoany mangarahara amin'ny lafi-pitantanana ary inona no antony tsy nanefanan'izany volo zany mialohan'ny fotoam-pitokanana
sa de maika fotsiny a nanafoana n'lay état d'urgence sanitaire teto amitsika ary na nampidirana nireny vahoaka malagasy maro reny a tao anatin'ny kanja anaovana n'le antsona hoe oeraoera ka aika izany ilay kanja zay nitokanana tamin'ireny fotoany reny a de mbola mibabitrositsika vahoaka malagasy a manoloana an'izany kanja lehibe zany eto de amariana foana tsy ny fotodrafitrasa akory ny olany ty anivon'ny fanoherana tsy atompoko fa ny fametrahana ny hoe lara-pahamehana ho an'ny vahoaka malagasy ao anatin'izao kizy faramanjo azy zao ve ny fananantsika kanja zay andanimbola be tahaka ireny satria mino zay fa betsaka ny zavatra mbola ilaina jerena ahafahana mampiaina ampilaminana sy ao anatin'ny fivoarana tanteraka ho an'izany vahoaka malagasy zany kanefa dia ninino zao fitondram-panjakana zao tsy jerena fa ny azy moa de ny mirentirenty sy ny mamirapiratra ny mahamaky azy a fa aleo ny mahita ny vahoaka mahantra tonzay a tsy mahavita fotodrafitrasa izy na sala am'izany a zay entiny idedahana na anaovana an'izay oeraoera araka ny fomba fitenitsika zay ny zavatra tsara ho fantatry ny rehetra ihany ko de pitialaira tsy mazava de hoe misy orinasa marobe nge to toerana koa am'izao fotoana zao mbola tsy voalovola de nefa izy ireny efa miteny hoe zay nge de navita asara-dalàna akoatra n'ireo a zay voalaza zany fa hoe tsy marina na hoe marché fictif akoatra n'le hoe misy an'lay hoe tsy navita ny asa ny ara-dalàna kanefa mangataka paiement na facture de misy no nijoro mihitsy hoe efa vita tompoko ny asanay ary efa nisy nanao réception fa tsy pehena ny volanay ao anatin'le orinasa malagasy zany reo entreprise marobe zany kely ny tetim-bidiny reny asa tsy voalovolo reny na manafaniry an'le orinasa maromaro zay nahavitan'ny asany kanefa tsy niraisina ny vola de manodidina ny 34 milliards ariary ny vola zay tokony ho alohan'ny fanjakana ihany ko am'ireo orinasa malagasy zay namita ny fikojakojana ny lalana teto amitsika kanefa de efa ho amatonany zany zao ny fahavitan'ny asa nefa mbola tsy nisitraka an'izay vola izay zareo 170 milliards FMZ zany zay zany hoe le izy manko zao koa ny zavatra mahavariana zany le fanjakana maika be am'le oeraoera de rehefa mitokana indray izy rehefa aveo am'le asa akoatra'le mbola tsy voalovola de asa mbola ratsy indray le izy de hitantsika le navoaka ny transparency international Madagascar iny am'le hoe mitate lay le efitrano sekoly de misy indray tritra misy an'le fissure be mihitsiny am'le fotodrafitrasa zany am'lay anaovana oeraoera manafaniry etsy amin'ny faritra Tongarivo district Antananarivo Atsimondrano tsy mbola tonga ny favaratra fa vao mampidi-drano ketsa fotsiny ny amin'ny faritra iny efa misy rano anatin'ny tokotany sy ny efitrano fianarana eo a Tongarivo tsika no miresaka manara-penitra ve de tena zay mihitsy hoe sekoly manara-penitra liza eo a Tongarivo de Tananarivo zany Tananarivo zany eto Atsimondrano zany mampametra-panontaniana hoe zay le fomba fiasan'ny ty fitondrany ty maiky an'le ampiseho fotsiny ao anatin'ny fihetsiketsehana sy ny sisa fa tsy mametraka kosa ny tena hoe kalitao mifanaraka amin'ny tokony ho izy zay tokony isitrahany vahoaka sy mifanaraka amin'ny vola zay navoaka satria volam-bahoaka nge nanaovana an'izany kanefa dia fotodrafitrasa zany dia tsy manaraka ny tena hoe kalitao zay tokony ho takina ao anatin'ireny passation de marché zay misy eto amitsika reny ny lalana moa zany de efa hitantsika ko zany efa tatoato indray zany de misy lalana aseho moramora indray zany satria le fanjakana manko te hitse hoe tena miasa izy nefa tsika efa nytemy foana hoe normal rehefa misy fanjakana tompoko ny tsy maintsy manao fotodrafitrasa satria zany ao anatin'ny teti-bola-panjakana arakaraka ny filana satria mitombo ny isamponina de mitombo ny filana lozika be zany zay raha ohatra hoe 12 millions d'habitants tsika tany amin'ny république faharoa république fahaefatra tsika 27 millions d'habitants raha ohatra zay ny RGPS 3 dia dikan'izay mitombo ny isan'ny hôpitaly tokony atao mitombo ny isan'ny CSB2 mitombo ny isan'ny CSRD any anivon'ny district mitombo ny isan'ny EPP satria mitombo fanaraka am'izay le ponina zany ary mitombo koa ny filany lalana zay tokony hokojakojaina sy famoronana lalana vaovao député Alain Tsimbazafy mitombo ny filana amin'ny rano fisotro madio sy ny lavano publika sy ny sisa zany normal zany
ary so andavanandro normal zany ary zay le hoe nympitondra teo aloha de mahafantatra an'zany fa tsy noeraoerany zany fandimy tatyany dadabe tsiranana taty am président Ratsiraka, président Zafy Albert zay taio falasakorazana, ny fandimy taty am président Marc Ravalomanina, président Era Jonar Mapianina, hatramin'ny folomy fandimy nanao intérim teo na Topoklarisara Tsimandrava, na taty amin'ny général Ramanatsoa mialatsiny Topoklarisara Tsimandrava, na katy amin'ny Norbert Ratsiraona, na nakaty amin'ny Andriamatoa Rivrakodivao na Andriamatoa Giolera Zanamaso. De nanao an'izany daholo hoe tsy maintsy soratana ao anatina loi de finance ireny zavatra atao reny fotodrafitra asa reny. Fa rehefa tena mandingitsika indrindrandrindra le lalana de zao ny problème an'le fanjakana. Tsy zakany zareo mieritreritra hoe na vita ray alina kilometatra Andriamatoa Marc Ravalomanina na 9400 kilometra nandritry ny tantanany nandritry ny 5 taona izay mitovy mandaha am'izao fitondrana zao ihany satria 5 taona teteza mita miampy an'le 2 taona mahery mihoatrariny anazy. De te hanintsika an'le zava-bity izy le ray alina kilometatra na 9400 zany aloha ataon'izay sao de manjonitra be ry zareo miresaka an'izay tsika de mba avoakatsika moa zany sao mba firy kilometatra firy 1000 kilometatra moa zany mba vitanareo tompoko mba omeo kely hoe lay antotanisany lalana vitanareo io ndray manko zany zao aseho any amin'ny sary ihany ndray le lalana faratsio avaty apefy soavinandry tany président Ravalomanina nefa namoaka ary namaky an'iny lalana iny satria fantatsika tsara le hoe avy aty sambaina moa sambobary député Alaira Tsimazafy le itsofoka ny faratsio de hoe ratsy iny fa avy aty Soavinandrina misy accès aingana zany de aseho kely le lalana io zany na 1 kilometatra raha vita na 20 kilometatra na 12 kilometatra akoatrin'le nanaovana pause pierre mbola tsy miaingany asa na le 30 kilometatra tsintsitsy de aseho aingana hoe manao lalana zay hatramin'le lalana nataon'le fitondrana teo aloha le 20 kilometatra amin'ny président Rajao le tery amin'ny rokady de sitomina hoe anay io le pause pierre le natao an'le Ambilbe Voemar amin'le RN 5A le efa vita pause pierre tamin'ny fitondrana teo aloha de hoe zay mihitsy ny manao an'io fa efa vita fampiresana tamin'io satria na le olana de zao ahoana na ahafahany zareo manenjika le 9400 kilometatra itovy amin'ny président Marc Ravalomanana de zao raha antanina zareo va 4 kilometatra tompoko ny vitanareo de mangididy satria tsy manakavaly am'izay député Alaira Tsimazafy. Marina de marina tokoa ny voalazanao namana faniry ary ndraindray le izy hoa manahirana ihany te azakazaka izao fitondrana zao kanefany zay le hoe niozapeny tsy afaka ary hitatsika moa ny miantso vonjy mihitsy ange izy am'izao fotoana zao hoe efa nataony daholo ny fiantsoana vonjy mahakasika ny servô zay servô nanodidina azy tsy nahatafavoaka baolina raha izay ny fomba tsotra azo ilazana azy miantso cabinet any ivelany any mihitsy izy am'izao fotoana zao hitatsika moa ny adevitra ara-politika am'izao fotoana zao mahakasika an'izany hoe fidirana cabinet vahiny an'olo-tsaina ny eo anivon'ny république zany ny présidencen'ny république vahiny zany no hitatana sy an'olo-kevitra fanakay zareo manampahaizana malagasy dia izany rehetra zany ange anisan'ny tsy mampandroso atsika satria lasana le manampahaizana malagasy alohany miasa any ivelany toy zay anasoan'le tanindrazana satria le toetsain'le mpitondra mihitsy no manososy an'izay le hoe asiny mahamalagasy zay ary indrindra ny famomezakasina ny hoe ireo olona manana fahaiza-manao malagasy zay tsy nitsoniavina am'izao fotoana zao ka io mantsy rehefa niny nanitsaka an'izay ataontsika hoe soatoavina sy ny sisa zay de farany tsy miara-mentana aminao anie le vahoaka malagasy ampandroso an'le firenena ny farany satria ianao zay mpitondra mihitsy ny tsy maneo an'izay fahavononana ny anome lanja ny vahoaka atao anatin'ny firenena misy anao zay ka tsy gagitsika raha toy zao ny fahaverezan'ny firenetsika satria manao tsinotsinona n'le vahoaka malagasy mihitsy le mpitantana am'izao fotoana zao iverintsika député Alain Tsimazafy zany satria mandroso no fotoanantsika na izany aty zany azo ifampiresahana amin'ny technicien ao ambadika ihany zany ny fandrindrana amin'ny fotoanantsika zany fa iresaka tsika amin'ity resaka seni ity zany
satria araky nambarantsika moa zany de nisy ny didim-panjakana zany zay niraisiny teo anivony fanjakana zany zay manendry zany am'ireo tompon'andraikitra zay hameno ny isan'ireo mpikambana eo anivony senina ny voamera-pirenena mahaleo tena mikasika ny fifidianana zany io moa manahirana ihany satria mahaleo tena ozy ny président Ravalomanana zany tsy mahaleo tena io fa voamera-pirenena fotsiny na comité électoral national tapitra tsy ozy président Marc Ravalomanana fa tsy indépendante zany mihitsy io commission io zany ka tamin'ny faran'ny herinandro teo de nivoaka zay didim-panjakan'izay dia Andriamatoa Damarsaina zany no solotena ny fiadinan'ny République ary Andriamatoa somary lavalava le anarana fa ezahako Randrianarivo Nantoine tiana fanomezatsoa zay ny solotena ny fitsarana tapony zany ny fitsarana tapony de fifidianana natao tamin'io fa ho an'ny fiadinan'ny République zany de hoe désignena atolotry ny fiadinan'ny République zany io soloteny io zany de eo am'izay no iavin'ny adevitsika député Alain Ratsimazafy ny amin'ny hoe antonjavatra inona no nahatonga ny teo anivon'ny fiadinan'ny République ho nametraka fitokisana any Andriamatoa Damarsaina tsika tsy manana olana amina olona zany eto tsy any mihitsy ny atsika eto zay magistrat izy andraikitra lehibe zay fansahany zany fa hoe raha ny parcours zay fantatra ny asany zany olona zany dia mpikambana teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana 2014 sy hatraminay hoe 2021 farany teo zany satria moa efa niova ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana de efa manana filova vaovao sy mpikambana vaovao sivy menada zany ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana de 7 taona tsy azo avozina 7 ans zany ny mandat non renouvelable zany ny am'zany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana zany ka mpikambana tao am'zany ity vao nitendrena ho mpikambana eo anivon'ny senety zany hoe indray mihira indray tarika atao anatin'ilay hoe azo raisina fa tsy mitombona satria zay moa no mora ahafantarany be sy ny maro azy tamin'ny fitsarana ara-pifidianana rehetra teto Madagasikara zany fa tamin'ny fampandikana ny lalàna rehetra teto Madagasikara satria fanapahan-kevitra niombonina ny ACC nafahana naka n'le fanapahan-kevitra reny zany tao anatin'ny adevitra lehibe teto amin'ny firenena hoe pacte de responsabilité tao anatin'ny gouverneur tao anatin'ny resaka Sénat tao anatin'ny resaka fifidianana nytereko masaka teto Madagasikara dia anisany nametraka ny diatanany ny mpikambana teo anivony zany ACC teo aloha zany de io zany rehefa vita le 7 taona tsy azonao vozina misy traike-para fifidianana samihafa de alefa ato amin'ny CENI indray lay mpikambana teo anivon'ny ACC teo aloha zay hanao taona tsy azo avozina manaraka indray zany am'izao fotoan'izao satria mandat 6 ans non renouvelable zany ho an'ny CENI zany 7 ans ho an'ny ACC fa ny olona de ty koa fantatra tsara fa vady ny ministry ny asa-panjakana sy ny lalàna ary lalàna sosialy zany tompon'andraikitra ny resany zany na misy ny fonction publique ny travail sy ny loi sociale zany zay fatatsika tsara fa miasa mafy ao anatin'izao régime zao ary inamovible ao anatin'izany gouvernement izany de azotsika saretsaina am'izay zany ny fandehan'le raharaha rehetrarehetra hoe anao fifidianana hisy mpitsara fifidianana mpikarakara fifidianana ohatrany hoe ekipa baolina kitra anankiray dia Loranjy no ianaran'le ekipa anankiray hifaninana de ny arbitre hitsara an'le fifidianana tsy anao ny fitsipidalao rehetrarehetra arbitre Loranjy zany avy amina ekipa anankiray zay mahafantatra tsara fa isy mission amina fifidianana etrehanan'izany de eo no mipetraka mifantaniana député Alain Ratsimazafy sy mipetraka ny aya zay efa nataony président Marc Ravalomanana sy ny team sy ny RMDM sy ny mpanohatra mihitsy amin'ny akabeany hoe de fifidianana anjary amin'ny endriny inony ty fifidianana ty raha ohatra ka izy menakavy ihany no sady mpitsara no tsaraina sady mpilalao no mpitsara ary sady mpandro sakafo mipandobary ao anatin'ny zaro raha-pifidianana zay mety hitranga amin'ny taona 2024 sy 2025 izao any le aya be sy maro lay fomba sy lay zavatra eritreretina tao ka na de efa niantsoantso ary ny acteur politika rehetra teto Madagasikara député Alain Ratsimazafy tao anatin'ny volana vitsivitsy zay hoe tsy mety CENI io
ary teny tongilany io seni io de mbola ny confirmeny ny adevitra ny zavatra nitranga tamin'ny sabotsy teo namoana nyty décret ty tsy confirmation tsotratsony a fa efa endrika provocation mihitsy makaty amin'ny opposition hoe io ary izy io ka inona no ataonareo ohatran'izay zany le sary mandeha am'izao fotoan'izao député Alairatsy Mazafy mialohan'ny dirako tena amin'ny adevitra na manafaniry de tsara any aloha no mampatsiah zavatra vitsivitsy voalohany a de ny makasika ny hoe lay solotena ny teo anivony fitsarana tampony mialohan'ny dirako amin'iny hoe fanendrena zay nataony ny filohan'ny republika iny tadiditsika tsara fa nandeha indromy ataona ny fifidianana an'izany solotena ny teo anivony fitsarana tampony zany rehefa vita ny fifidianana tamin'ny voalohany a de natolotra teny anivony fiadidinan'ny republika ny atotataratasy makasika an'izany fifidianana zany a ary andrematoa randrianary vonina antoanina tiana no efa lany tao anatin'izay fifidianana voalohany zay dia asa ny sinina anga tao ambadik'izay zavatray fa tsy ny ekeny ny teny anivon'ny fiadidinan'ny republika fa niverina ny fifidianana taty aoriana zany hoe natao fifidianana fandrondray zany ary ny mpifaninana tsy niova ka mbola lany fandrondray a ity namana iray ty ny fanamariana fotsiny a tiana hotsindrina am'izay fotoan'izay de tao de efa misy zavatra tsy de mazavazava raha ny fijerina azy hoe olona mety nanahirana ny teo anivon'ny fiadidinan'ny republika ve ity voafidy ty ka nametrahana olana ny fanendrena azy fa no amafisin'ireo mpitsara ambony zany tamin'ny fifidianana faharoa ary nahazo isam-bato izay 750 ny tenany amin'ny 500 ireo magistrat zay nandrotsabato zany tamin'izany fotoana zany ary ny mpifaninana tamin'ny kosa de taty amin'ny isa 720 taty zany no vato azony mariany zany fa tena olona ankatoavindreo magistrat reo ity olona zay voafidy tao anatin'izay hoe fitsarana antampon'izay fa raha ijery kosatsika iverina makasika an'ilay fanendreny ny filohan'ny republika ny andriamatoa Adamarsaine na araiky nyresahana manafaniry teo dia io le hoe mahita zavatra mialohan'ny fotoantsika tsinjosika ny zavatra mitranga satria raha izao pakady sy ny fombafomba metrahan'ny fitondram-panjakana nireo olona mikirakira ny fifidianana rehetra zay tiako ihany koa no manamafy an'izany ankehitriny miaingatra any amina lehibe an'ny fokotany zay fanendrena maro no mandeha am'izao fotoan'izao amin'ny fanoloana olona efa ikirakirany zany lisym-pifidianana zany ny tompony andraikitra moa any anivon'ny gouvernora koa am'izao fotoan'izao de fatatsika ny tsindry zay ataony am'ireny tompony andraikitra isa karazany reny ny anifotony zany ary hitatsika ny olana teo anivon'ny fametrahana anytipikambana ao anivon'ny senety am'izao fotoan'izao rary ny aritsiny raha miaya ny mpisehatra ara-politika am'izao fotoan'izao satria akoatra ny efa ny arahana hoe na hoe ndray mira moa izy tsika ho amin'ireo mpitantana ny ACC teo aloha ity olona voatendry ity dia mbola misy indray ny rom-pihavanana akaiky amina tompony andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena am'izao fotoan'izao izany rehetrarehetra zany no mitarika atsika ny amin'ny fiahiahina tanteraka mahakasika ny fifidianana zay hoatre atsika amin'ny ho avy ka ankehitriny moa zany zay dia misintona foana ny saitsika vahoaka malagasy ary ihany koa manaitra ny fitondram-panjakana mahakasika an'izay endrika kajikajy politika ary mametraka ny aia ho an'ny vahoaka zay amin'ny tsy fisiny ny fitsipidalao mazava amin'ny sehatry ny fifidianana tadio tsara fa efa nandalo krizy maro ny firenetsika zay tamin'ny olana tamin'ny sehatry ny fifidianana avokoa no nisiny zany krizy zany ka rehefa nandefitra ny filomarika Ravalomanana tamin'ny taona 2024 iny de efa nanambary izy tamin'ny asabotsy lasa teo fa tsy andefitra tsontsika raha sanatry mbola miverina indray ny sehatry ny alabato amin'ny fifidianana zay ho avy eo ka
eto zany sika mba elana am'zany olana na krizy ara-politika eto amin'ny firenentsika zany de tokony andray fepetra mialoha amin'ny fanomanana any fifidianana mba isy tsokevitra imbonany rehetra ary mariana etona fa akoatra ny fanamariana zay natao hoe tsokevitra zay nivoaka tamin'ny 7 sy ny 4 ny volana jolay lasa teo zay teny amin'ny bypass ny rahan'ny fanoherana rehetra na ny RMDM dia mbola nanamafy zany ihany koa ny tetsenivon'ny panorama zay tamin'ny herin'ny asabotsy teo nanamafy an'izay le hoe tokony hojerena ny fisin'ny fitronandoha nasionaly an'ny mpisehatra ara-politika ka mba amoahana zay ataontsika hoe fifanarahana na hoe tsaokevitra mba iombonana mialohan' zany atrehana ny fifidianana zany. Inona moa no mahatonga anay zany misintona foana ny saitsika ao anatin'izay de ny hialantsika amin'izay sanatriany vava korotana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy misy mahazo tompontsoa amina korotantsika fa ny alana amin'izay zao no mila jerena akaiky ny fomba rehetra zay dingana ka andalovana zany fanomanana ny fifidianana zany mba ao anatin'ny mangarara tokoa sy ny ao anatin'ny hoe fitoniana ny mpandray anjara rehetra ara-politika misehatra amin'ny fifidianana satria raha ny zavatra hita tokoa amin'izao fotoana izao dia velona ny mpisehatra rehetra. Aka ohatra kely tsika député ra tsy mazafy zany amin'ny hoe aty Afrika ihany manko misy an'itony CENI itony zany. Satria tamin'ny efa 9 ny volana oktobra teo tany RDC na ny République démocratique ny Congo zany zay misy an'ny filoha etenina Tshisekedi dia fatatsika tsara zany raha ny vaovao rehetra de hoe nanao fianianana ny mpiambana ao anivon'ny CENI vaovao satria am 2023 koa am volana décembre 2023 zany miatrika fifidianana ny any RDC zany. De misy ny fanavozana nireo mpikambana ao anivon'ny CENI fa anendrareo zany afakely ny azy ny any RDC ary nisy mihitsy ny fandamihinana satria fatatsika tao anatina crise politique ngezabe ny tany RDC zany de nahita marimaritra resa rehefa mafy be lay pression nahazo any Kabila tamin'ny fotoanandro zay nitatana ny Kabila zany. Izay ino moa no nanilika ny Kabila tsy afaka mirotsaka ho filoham-pirenena intsony zany Joseph Kabila ny resantsika fa tsy Désiré Kabila rainy zany fa ino moa efa maty efa ela iny zany fa ny zavatra nitranga zany de hoe 5 ny mpikambana ao anivon'ny CENI nenazy ny atsika sivy zany am'le bureau permanent zany de ny 12 amreo zany no efa fantatra sary efa nanao ny serment zany fa ny telo zany dia mbola tsy nanao satria mbola betsaka ny adevitra mandeha de telo io dia avy amin'ny mpanohitra zay manana le poste an'le deuxième vice président zany dia misy le questeur de misy anko membre zay manana andraikitra lehibe ao anatin'izany CENI zany ho an'ny RDC io. Eritrereto hoe manana ny mpanohitra ao anatin'izany fa mbola mandeha ny adevitra hoe mbola misy zavatra mampiaya satria ny lalàna momba fananganana CENI de efa misy balizy any RDC mba elana am'le ady atrano satria potiky ny ady atrano ny RDC teo aloha zay fantatsika tsara ny fifanandriana teo amin'ny satria Zaire manko ty RDC ty teo aloha Maréchal Mobutu Sese Seko no président tao zay niady tamin'ny Tshisekedi rainy fa ty Tshisekedi zanany ty tateo arina fa Tshisekedi rainy ny lehibe mpanohatra tamin'izany de ny fandona tamin'ry Kabila ihany koa zany zay zany le tantara tany de hoe mba tsy sin'le ady atrano de nomena am'lay fiangonana zany zay misy eo toerana ny fandaminana an'le CENI any zany zarana FFKM fa mivelatra lizy misy ny silamo any am'zareo zany hoe ao anatin'izay zany raha ohatra resantsika le izy de misy ny avy any amin'ny kibangista fantatsika le kibangista io misy any tompokla révérend Nandriamanampy teto io no représentant légal ny kibangista teto Madagasikara zany io le hoe papa Simon Kibangu zany de mpanaraka an'ireo fiangonan'ireo le kibangista zany manana solotena ao anatin'ilay misafidy an'izay ny orthodoxe any Congo RDC manana solotena misafidy ao anatin'izay ny communauté islamika de manana solotena ao anatin'izay de ny
église du réveil du Congo sy ny armée zany a sy ny union des églises indépendant zany manana soloteno anatin'izay ny katolika protestant ko manana soloteno de reo no misafidy satria zay ny lalàna any am'zareo mba ialana am'le ady hoe reo zany le karazana autorité morale zany a zay a amma ray aman-dreny bia zany fa mbola misy ady hevitra ao satria misy olona anankiray ao anatin'izany a dia ny toeraninga i Denis Kadima io Denis Kadima io zany a de mahabe problème be ao satria inona le Denis Kadima dia olona zay akaiky ny ateny Tshisekedi lay filoha am'izao fotoana zao de toeriny akamarony vondrona politika toeriny atrany amin'ny inona zany atrany amin'ny fiangonana zany satria mametraka an'izany manoatra an'izany koa na ny katolika na ny anivony protestanta zany atrany amin'ny mpanohatra sy ny solomamboaka mpanohatra satria tsy hivoaka le hoe sady mangarahara no tsy mitongilana no eken'ny be sy ny maro tsy izy zany zay satria izy ty no eritreretana hoe hitarika an'le CENI zany any RDC ary tena spécialiste mihitsiny amina matière électorale zany tena le katrake zay zany tsy te hiteny zavatra betsaka de mitealaira tsy mazava fa le mpanao dôlamakota zany de efa natsofoka any ny anarany a de misy am'izay zany a lay ady be am'izao fotoana zao de ny tension ao RDC am'izao fotoana zao par rapport any CENI zany a tena ambony be mihitsiny satria tsy manaiky hoe tsy izy io CENI io satria tena efa misy an'le mamofona ary le tena manampahaizana am'le dôlamakota le milalo zavatra ohatrohatro misy endrika ohatr'izay aty Madagasikara am'izay fomba fijery azy zay nakatsika ohatra de mitialaina tsy mazava ahafahana makalesina hoe tsy ny eto Madagasikara ihany ange mametraka iantony CENI tony fa ny any RDC koa de zany ny zava-misy ary élection décembre 2023 zany resantsika zany any RDC de mitialaina tsy mazava zao moa zany de mipetraka mihitsy ny fanontaniana hoe sanatria ve tsika hiandry tension ohatra ny any RDC zay vao andray akalesona ahafahana miatrika an'izany fifidianana ampilaminana seken'ny rehetra zany izay no antso atao amin'ny fitondram-panjakana ary atao ihany koa moa zany angatahana tanandroany eo anivon'ny ataontsika hoe ny FFKM zay ray aman-dreny be eto amin'ny tany sy ny firenena manoloana ny hoe tandomindozy Madagasikara ary efa nanao fanambarana ny raitsika ny eo anivon'ny finoana katolika zao tao amin'ny hoe conférence des évêques de efa napetrany eo avokoa ny ataontsika hoe olana zay misy eto amin'ny firenena ary mametraka mihitsy zareo mahakasika ny hoe tandomindoza ny firenena malagasy ataoko fa ray aman-dreny loloavina tapany loro eo antenaina fa tsoela dia isy fandraisana fanapahan-kevitra miaraka amin'ny fitondram-panjakana sy ny ety anivon'ny fanoherana sy ireo mpisehatra ara-politika rehetra mba anokana fotoana andinika an'izay dinga ny fifidianan'izay eto Madagasikara mba hialana amin'izany sanatria korotana melo mandritra ary aorinany fifidianana izany efa somary lasalasa moa ny fotoanantsika namana faniry ary ranomarina de mbola betsaka ny zavatra mbola tiatsika amin'ny rahalahy ifampizarana eto kanefany tsy maintsy misy ny fandaminana amin'izay lafiny ara-potoana zay dia eto no ametrahana ny fisaorana sy fankasitrahana ho antsika vahoaka malagasy indrindra izay manaraka ny hatramin'ny farany ity fandarana miara-manonja ity ary ametrahana ny fankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra zay nitondra ny fanehoan-kevitra teto amin'ity miara-manonja ity androany ao ny solombavam-bahoaka Jerirandrembolaina zay voafita ato amin'ny distrikta Antananarivo Avaradrano ny tenako Rairatsimbazafy zay solombavam-bahoaka voafita ato amin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano ao ihany koa ny namana Rina Rabe Mananjara sy ny mpamakafaka ara-politika Fanira Zafy Manantany zay niaraka tamintsika tamin'ity maraina ity ary nitondra n'izay fanehoan-kevitra zay nitondra n'izay fampitambo avao zay ihany koa ary ny fikatsahana hatrany ny asosy atsara ny tanindrazantsika no antony zany fandraisana anjarany rehetra zany ao anatin'ny fandarana miara-manonja dia mena ny namana Faniry angamba ny mamarana tanteraka ny fandarana
Ny fitandremana ny zava-dehibe député Alain Ratsimazafy satria mbola marefo de marefo ny demokrasia eto Madagasikara ary raha tsy mitandrina isika satria tamin'ny taona 2022 no nahafantarantsika zany hoe exilé politique zany na hoe mpitsopinena na ara-politika. Mbola any izy ireo amin'izao fotoana izao, mbola misy maro izy ireo amin'izao fotoana izao nateraka ny crise roa roa arivo. Fa nisy ihany koa re exilé politique député Alain Ratsimazafy mbola any ivelany any izy ireo amin'izao fotoana izao nateraka ny crise sivy sy roa arivo tamin'ny fitondrana tamin'izany fotoanandro zany. Misy ministra, misy tale général na orinasa maromaro, nisy ny andraikitra tenivina départementa ministérial. Tamin'ny taona 2024 ihany koa dia mbola misy exilé politique any ivelany any, misy ministra, tale général na orinasa mpanjakana ary vao nisy prime ministre hitantsika lasa nitsoka any ivelany any zany. Zany hoe raha mbola tsy voava ny olan'ny 2022 zay misy crise politika tamin'izany, misy ny exilé politika, mbola nisy ny 2022, nisy ny 2024 raha zao amin'izao endriny zao dia mampatahotra ny zava-misy eto Madagasikara. Ary anisan'ny zavatra ambara ny mpanao politika mandrakariva ny antsona an'ilay fampihavanam-pirenena dia hoe engane ka tsy verina ntsony ny trangan-javatra ohatran'izany satria mafy zany miala any Madagasikara zany ka tsy afaka mandeha amin'ny tanindrazana izany. Manahirana zany hoe manana fianakaviana nodimandro zany akaiky kanefa tsy afaka mba mandevina na mikarakara amin'izany fahoriana zany satria anisany mampietsika ny fihavanan'ny malagasy le hoe mifanaja ao anatin'ny fotoana mangidy isina fahoriana. Ary anisany ny ainana teto nandritry ny fotoana nisy ny olana ara-politika samihafa zay ny tany sahantsika hoe nisy an'izany exilé politika zany na 2022 na 2022 na 2024 ny amin'ny fahampotehana samihafa ny sesilany teto Madagasikara dia reno ny lesona ny raisiny rehetra ny amin'ny hoe ndao anao fampihavanam-pirenena. Dia tsy mifanalavitra amin'izany la endrika concertation nationale zay angatahany enevon'ny mpanohatra mba ahafahana manao fandaminana vaovao ny hiatrena ny hoavy na ara-pifidianana na ny hoavy ara-politika ny Madagasikara. Izany mbola afaka mandinika tsara ny fitondram-panjakana manoloana izany. Fa ingany tsy ny zavatra tahaka izao no hamokatra exilé politika vaovao indray ka zay mitondra amin'izao fotoana izao dia hitsoka sy hanidina any ivelany any ampitan-dranomasina any ka lasa ho esprit revanchard ny zava-misy eto Madagasikara. Everitsika fa iakalesona ny mpitondra an'izao fotoana izao ka mba afaka misaitsaina sy mandinika ny hoavy amin'izay Madagasikara mamiratra rapitso raha afaka pitso zay. Isaorana isika pieno zay niara-dalana tato anatin'ny fandarana tamin'ity latsinainy fa 2020 ny volana novambra 2024 ity. Isaorana ny teknisiana Rina Arabe Mananjara ihany koa niara-dalana tamintsika teo, ny député Navaradrano Jery Randrembolaina, ny député Tsimdrano Alain Ratsimazafy zay nitondra ny fanadihadiana sy ny fizaram-baovao samihafa ary dia manome fotoana indray ho an'ny rapitso toy izao vahiny hafa ary solomamboaka tompotrano hafa indray no iara-dalana amintsika ao anatina ady hevitra vaovao malina sy mahakasika ny firenena. Makasitraka tompolahy, makatelina tompoko vavy.